Mbola sy tongo vavy anterina ny arabo mba mimpirarintso antsika mianakavy izay manaraka ny miara-manonja eto amin'ny MBS ny Radio Mada amin'ity andro vaovao ity alarobia 30 aogositra 2024 sy 2025. Na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny Rahamasina dia ananterana izay arabo mba mimpirarintso izay isaorantsika ilay naharona ny fitantanany sy ny fitahiny satria isika dia velona trapamonjena indray zany amin'ity andro ity ka dia isaorantsika izany nahary zany. Ankoatran'izay tsy azo atonona ireo teknisianina marobe izay misala amin'ny lafin'ny teknika. Eo ny eto amin'ny Foibe, eo ny miparitaka manerana ny nosy ary eo ny any amin'ny Radio Mada ihany koa miaraka daholo zany rehetrarehetra zany zavatra rehetra dia miasa ahasoa ka dia ahasoa antsika tokoa ny resaka teknika satria moa zany dia io ny tena atao hoe ain-dehibe ny fanarahana ahafahana manaraka ny fandarantsika. Ianao izay manaraka ny fandarana ihany koa ny miara-manonja eto amin'ny MBS ny Radio Mada dia isaorana be dehibe satria tena apetrakareo ho zava-dehibe izany hoe fiainam-pirenena eto Madagasikara zany ny fiainan'ny malagasy ka izany dia efa midika ho fitiavana nyity firenentsika ity ahafahana ihany koa mba mivelatra tsara eo amin'ny fomba fijery sy ny fomba fandinihana ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao satria isika olom-pirenena dia olom-pirenena tompona andraikitra araka ny nambaran'ny FFKM fa tsy hoe mandeha gona fotsiny amin'izao mandeha ho azy fotsiny amin'izao fa olom-pirenena tompona andraikitra ka raha tompona andraikitra zany dia mahafantatra tsara ny tokony atao sy ny tsy tokony atao indrindra amin'ny fanapahan-kevitra izay ho raisina manoloana ny zava-dehibe hitranga eto amin'ny firenena resaka fifidianana izany. Ny feonam-be moa zany nataon'ny FFKM dia miditra amin'ny andro faharoa zany ny anio araka ireny efa narahantsika tamin'ny vaovao ireny zany mbola misy ny resaka momba an'izany fa raha ny fandarantsika aloha zany dia eo ny mpisehatra Andriamatora Motarsona alleloia dia rehefa larobia ny andro dia eto izy ny manaraka moa zany dia hitantsika eo ihany namana fanira zava-manantany mbola ho avy eo. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny tena votoatany miaraka amin'Andriamatora Motarsona alleloia dia miazakazaka ny toetra raha miazakazaka ary ao anatin'izany no tena hoe mahalasa saina ary tsy vitany hoe mahalasa saina fa raha mandinika ianao zany ny zava-misy aty Afrika dia raha ohatra ka firenena hiatrika fifidianan'izany dia fiteny foana moa hoe mila mandray lesona efa fitenenana imbetsaka ny nainona an'izany fa raha ny eto Madagasikara dia tena misy tsy mahay mandray lesona mihitsy dia ahoana indray zany zao io Gabon io voamalitsika teto no resaka hoe misy fifidianana ao Gabon fifidianana filoham-pirenena tamin'ny faran'ny herinandro teo, misy fifidianana filoham-pirenena ao Zimbabwe, misy fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara fa ny miteraka ny olana dia ny fanaovana ampimamba sy ny fanaovana beloha eo amin'ny fanomanana ny fifidianana ka miteraka problema efa no tenenina zany isika eto Madagasikara ny mpanohana ny président Marc Ravalomanana dia efa miteny foana hoe tsy maintsy apetraka mazava tsara ny fahamarinana ary tsy maintsy apetraka tsara ny mahafirenena demokratika amin'ny Madagasikara ny fahamarinana ary voyan'izany rehefa tena hoe mitsinjo ny zavatsoa ho an'ity firenena ity. Ny fifidianana dia miteraka any amin'ny hoe vahaolana sy ny fampandrosoana raha ohatra ka ao anatin'ny fahamarinana tsy misy alabato, tsy misy teritery, tsy misy fanaovana mpimamba fa lasa miteraka problema io ary tena zava-doza raha ohatra ka ny tsy fahamarinana no manjaka raha misy te hifehirery manao beloha fotsiny manao zay tiany atao tsy meno ny hafa dia io any Gabon io no mitranga. Zay le izy inona mitranga tany Gabon nisy fifidianana filoham-pirenena tany Gabon tamin'ny faran'ny herinandro teo dia Ali Bongo filoham-perinasa efa mandà anankiroa izy efa marary efa mitaritarika ny tanany ny tongony voan'ny AVC sa inona dia mbola niditra ny latsaka indray hoe hiditra mandà fahatelo
Ny zavatra hitan'ny olona nefa dia feheziny daholo sy ny ekipany ny tontolo mpikarakarana ny fifidianana, feheziny daholo, feheziny amin'ny lafiny inona, ampiasainy ny fahefany, ampiasainy ny fitaovam-panjakana, ampiasainy ny mpiasam-panjakana, manao pression amin'ny endriny isan-karazany satria izy no eo amin'ny fitondrana ary milaza tena fa ho tiany ny vahoaka ary mbola tiany ny vahoaka gabonais ny anohizany ny fotoana zay mena mandahy fantelony indray. Tsy meno ny hafa, tsy rarahina mihitsy ny mafanehoan-kevitra sy ny tsikera eto sy eroa any Gabon io. Inona ny zavatra mitrany? Fantatry ny olona zany, fantatry ny maramily zany. Fa tsisy ny teny aloha ny tany Gabon aloha, fa navelany nanao teo, nefa efa hita hoe manao fandikan-dalàna maro lafy. Ny voaka ny valim-pifidianana ny teneniny ireo ampanohana ny Ali Bongo dia milaza zany fa hoe 64,27% no azony Ali Bongo, 64,27%. Ary nen'le candidat ny alliance ny taty amin'ny firaisan'ny mpanohatra dia teo amin'ny 300 mahery kely teo. Dia rehefa mivoaka izay, fotoana vitsy fotsiny taorianany ny tenena ny mpanohana ny Ali Bongo an'izay dia niditra tao amin'ny télévision sy ny radio am'fanjakana miaramila. Andeha tafika zany, tsy andeha tafika moa zany fa miaramila. Reo izy ireo amin'ny sary reo teo amin'ny 12 teo. Ary anisan'ny garde présidentielle nilaza hoe annulation des élections. Tsisy zany voka-pifidianana zany, tsy misy zany élection zany. Dissolution des institutions, rava ny androm-panjakana, fermeture ny frontière, midy ny sistan'ny Gabon. Dia teneny mihitsy hoe fin du régime, annulation des élections. Des militaires annoncent aux izy la fin du régime et l'annulation des élections. Raha io zany dia vitatreo ny any Ali Bongo. Inona no natonga an'izany? Eo le fanontaniana goavana. Fifidianana natao ampimamba, tsy nampanjakana ny fahamarinana tompoko no natonga an'izany. Ary le problème io efa niotrika fa ingay Ali Bongo zay filoham-pirenena perinasa tany Gabon dia mihevitena fa hoe azo daholo ty rehetrarehetra ty, azo ny fahefana, azo ny vola, azo ny fitaovana, mikiry biby, misaotra n'Andriamantora Motarsona, zay mihitsy mikiry biby, efa misy zavatra tsy mety zao, mbola mikiry ihany. Hatramina fiangonana ihany koa ny miteny. Tany Gabon hoe tsy mety anie ty zavatra ty, satria zany fianakaviana Bongo zany tompoko, Omar Bongo matsy ny dadany, dia nandimby indray ty zanany ty, misy pétrole any, dia frantsay moa no tena minono ao. Zany le arena any Gabon zany dia ohatrany hoe lasa fananan'izy menakafo le Gabon. Fananan'izy menakafo ary mieritreritra izy hoe tsisy farany io zavatra io, fa tsisy nanam-po mihitsy anie na ny teo amin'ny sehatraraisam-pirenena hoe izy toe zavatra ohatran'izany izany Gabon zany. Gabon mantsy zanatany frantsay, ohatra antsika malagasy. Fa ny Gabonais zany tsy dia maherihery fihetsika loatra izy zany raha oharina amin'ny Niger, ireo firenena hafa ireo zany, ireo zanatany frantsay ary amin'ny Sahel ary. Fa i Gabon zany ohatra mba tonitony fihetsika. Kanjo inona ny teo? Io izy io. Zay zany aloha le toe-javatra mitranka. Isika eto Madagasikara hiatrika fifidianana ary ny eto amintsika ihany koa dia manahirana ny tontolo ny fikarakarana ny fifidianana. Manahirana, mba tsy tenenana zavatra lavabe. Io zao zany voamaly ny fefokaima manao le feonambe. Fisorohana daholo zany rehetrarehetra zany tompoko. Ny mpanohana ny président Marc Ravalomanana nanampy ny mpikarakara ny fifidianana ny CENI sy tany amin'ny resaka lisam-pifidianana vao nanomboka ty resaka ty nanampy. Nanampy ny aminy hoe manetana ny olona, ndana misoratra anarana jereo. Ka inona indray? Mba hisorohana ny zavatra manahirana. Andriamantora Motarsona, aleloia. Iny aloha zany ny tena zavatra nafana tao anatin'ny 420 ora, mbola latsaky ny 420 ora ary ahoana ny fahitanao azy? Tena manahirana satria samy eto amin'ny continent africaine, na i Gabon, na i Zimbabwe, na i Madagasikara.
ary ny zavatra mitranga io mihitsy mantsy le aya mahatonga ny mpanohitra ary ny lolarana tamin'izany moa zany ny tiako Madagasikara mampitandrina ny seny ny ACC ministèran'ny intérieur ny amin'ny tsy fetezany zavatra araka ny tokony ho izy mba tsy hatongavana amin'izao ohatra ny any Gabon zao zay le izy ange zao mitranga ny any Gabon tsy faty de zao nisy fifidianana le fifidianana ange atao hoe atao fa fombafomba fotsiny fa amboamboarina daholo le fomba rehetrarehetra mba handresen'le mpitondra zay manao ankeriny amin'ny zavatra rehetra ampiasaina ny fahefam-panjakana ampiasaina ny fitaovam-panjakana ampiasaina ny hainao aman-jery zany inge marina fa efa hoe be de be ny fomba fampitam-baovao sy ny sisa fa ny fahefan'ny hainao aman-jery-panjakana satria ny fanjakana ny mandohan'io vahoaka rehetra ny mandohan'io de mba misy tombony kokoa ny mampiasa an'io zany io miparitaka de ohatr'izay zao ny efa rany zao mahantra le vahoaka gabonais nge ny mahantra satria ena midy ny frontière miena ny fidiram-bola ny Gabon de ahoana zany zao ny fiainan'ny vahoaka amin'izany zao zay le sahirana makany zay ny fitenenany olona maka izy midina any anaty lavaka any anaty fotaka vahoaka gabonais raha tsy mitandrina mamangana an'izao zavatra zao Gabon mantsy tena ao anatin'le tenenina hoe précaré frantsay hoe Sénégal, Gabon, Côte d'Ivoire reny de tena akaiky amin'ny Madagasikara moa tao anatin'izany tamin'ny fotoan'androny fa noho ny antony samy hafa de zao tsika zao lasa 2 millions tsy mihinan-kanina ny tuliard eny efa zay mbola resakafo fa io any Gabon io tena manahirana ary zay indrindra mahatonga ny mpanao politika malagasy indrindra fa ny atao anatin'ny fanoherana ampitandrina ny fitondram-panjakana malagasy tsisy andro ilona nge ty Madagasikara ty ka raha hiala eto anao andeha aéroplanina de ambenan'ny olona ny aéroport tsisy tany amtsiran'ireo mpanao ratsy reo eto zany de botry ny efa nisy zany zavatra zany efa nisy zay tamin'ny fotoan'androny ka tsy zay le tediavina fa mba fifidianana atao hoe atokisana eken'ny rehetra azo inona tokoa hoe natao ampahamarinana sy ampahamendrehana zay le zavatra tia natongavana mba tsy isiny zao zavatra any Gabon zao eto Madagasikara ny toetra amin'ny malagasy mantsy marintsika hoe mialatsina kely somary manapaka marintsika Madagasikara hoe aty amin'ny continent africaine amin'ny resaka géographie fa raha eo amin'ny fisainana sy ny toetra somary manana ny mampiavaka azy ny malagasy zany eo izy miaritra eo raha ny zavatra efa nisy hatramin'izay tsy oatra ny afrikanina zany tonga de mitrifatrifana sotra zany fa malagasy zany eo izy raha tantara moa zany betsaka amintsika koa ny manana toetra hoe avy any Azia sy ny ohatran'izany mifangaro zany tsika fa rehefa taitra ny lohan'le malagasy raha ny zava-nisy hatramin'izay mbola enjana noho ny afrikanina de hoe alao aloha misoroka foana zay le izy fa Madagasikara tokoa raha peuplement Madagasikara de hoe avany tsinanina ny malagasy tonga nisy ny avy aty andrefana mahatonga an'le hoe ny any andrefana somary hoe musulman fa ny avy aty atsinanina zany ny hoe ny Malésiana sy ny etsetretsetretsetra de ohatr'izay nakatia avy any atsinanana nakatia afovoantany sy ny ohatr'izay fa ninona ny tiana olazaina amin'izany miara-monina eto Madagasikara eto amin'ity nosy ity tsika de araky ny tokony ho izy sotoavina malagasy mihitsy zay le hoe mifanaja zay indrindra mifandefitra dia mifankaty zay nge le sotoavina malagasy zay fa tsy mipoerapoera tsy mirehare tsy manao ankeriny devoly zany aloha mialatsiny arina mialatsiny fa zay ny vocabulaire zay zany ny teny hitako hoe malaza azy hoe fiainan-devoly raha vo zany no atao fa tsy zany ny malagasy de hoe ny Andriamanitra ho tapony loha jerena zay ino moa tsy maintsy nyresantsika ary tsy maintsy mbola isy foana ny fotoana zany anarahantsika akaiky de akaiky an'io any Gabon io ary isika no anaraka kelikely eo miresaka fifidianana de ary io tsy maintsy mbola resahana fa Andriamatora Motarsona zao no moa zany vao tonga eto amin'ny plateau ny miara-manonja taorinan'le faty olona tamin'le hitsakitsaka be tetsy mikanja mamasina iny fanokafana ny CDGIL
ahoana ny mba fandraisanao azy iny zany sy mba hoe teny hoentinao manoloana ny fahavoazana teo na ratra teo na moiavana rina miverina trany amin'ny voalohany aloha miarabany vahoaka mpanaraka nyity fandarana miara-manonjy ity na ny any ampitan-dranomasina na ny eto toerana miraba ireo teknisianina rehetra any ambadika any mpanao tsy lazaina tantana izao fandarana zao a dia misaotra ny tompontsika nahazo ty andro androany ity fa nisy ireo olona 3 zay tsy mba nahatratra ny andro androany fa maty tamin'ny zoma tena nalahelo ny tena satria malahelo satria maninona toatra ny manontany tena hoe ninina ve natonga n'ireny zavatra ireny a sa tena tsy fidiny raha kianja be mamasina io misy vavady firy tsy tokony isy fifanosehana zany mihitsy fa matoa nisy ny fifanosehana de nakelezina le fidirana fomba fijery zany ary mihitsy aramono ny olona miantso ny tena hoe tena sorony io e 3 nge le maty le 3 nge le zavatra tram'zay e de lasa ka tsy zay ny any tiako atongavana zao mampionina sy mampahery ireto ny donam-pahoriana ny fianakaviana tamin'izany fotoana zany a tamin'ny zoma a ary de mampionina sy mampahery azy ireo a de mihindrana ny tenin'ny soratra masina hoe azadino re fianakaviana manamanjo fa raha simba ny trano lahinao ety an-tany misy ilay tsy natao tanana no maniny ray ho anao any an-danitra ary efa nyteniko Jesosy Kristy izay inoko sy inono ny akabeazan'ny olona eto amin'ity firenena ity hoe any amin'ny tranony raiky misy fitoerana maro fa raha tsy zany de ho nyteny taminareo hoe amboatra fitoerana ho anareo ka any amin'izay toerako no hitoeranareo ary ny zanako sy ny asan'ny tanako ozy ny ray a de aoka ho adidiko ihany zany tenin'ny soratra masina zany a no entina mampionina sy mampahery a ireo midonam-pahoriana mahereza tompoko misy ho an'ny fianakaviana misy ny namana tena tsy rariny io ora motarsona mba teneny mihitsy fa sorony io zao nge tamin'ny 2019 26 juin de ohatran'io exactement ohatran'io ny zavatra nitranga ny fanosika de nisy maty zany hoe efa fantatra zany fa zay a mahafaty olona de mbola nakelezina indray ve le fidirana sa le fivoana hoe natsaraina hony nikanja mamasina hoe nalebiazana mba tsy isiny zany tsony zay ny teneniny mpitondra fanjakana io nefa izy io vao mepira ka zao ngeriny raha lebiazanao le kianja de tokony mebetsaka zany ny vavahady idirana sy voana fa toatrany tsy zay zany ty zavatra mitranky ty ny fotoana nafananiditra atao koa teritery zay ny olona mba te hijery lanonana fa rehefa fihezina zany le izy de zao tena tsy mahay ny asany mihitsy reto mpitondry reto hoe tsy fantatro le mpitantana n'le kianja ve io moa novaina hoe kianja ny barea io ara de efa misy manamarika hoe kianja ny maha masina io kianja io misy dikany maha masina teo ny figabarin'ny mpanjaka raha matoministry ny kolotsaina moa zany a tsy fantatro na mba nanakolazaina na nyvanany hoe kianjan'ny omby barea le hoe kianjan'ny mahamasina novainao hoe lasa kianjan'ny omby ka tsy fantatro hoe kolotsaina vai zany nahitan'le ministre ny culture raha tamin'ny fanjanahantara ara sovaly ny resaka sovaly vao miakatra amin'ny mahamasina sovaly vao miakatra amin'ny mahamasina tamin'ny andro fanjanahantany satria nisy korsa sovaly ka zao izy novana hoe kianjabady zao dozy ny olona hoe tena rehefa mahatsiaro sahirana io fitondrana io a de misy accident mipotra eny amin'ny lalam-pirenena de misy faty olona ohatran'izao a miditra ny kianja tena sorona latsadra reny raha motarsona zao sarotra be nge ho any mananina an'izany fa de zany ny finoanareo fa za manokana na ahoana teneny ny zavatra misy any de zao rehefa ataonao kely ny fidiran'ny olona be deaibe makao amin'ny toerana anankiray a sy tery ny fotoana fidirana satria efa hanomboka le lalao reny eny raha ohatra hoe efa tamin'ny fito maraina ny valy maraina de misokatra ny vavady de misy organisation tsara manao valala manjoatra ny reny milahatra vatsitsinjo reny inona no ohatran'zany tena zany mihitsy rina ka zay le izy hoe eo anatrehan'le zavatra natao zany a de lasa mametraka teboka mihitsy hoe natao sorona ve reny olona reny a de misy mono sasany ka nitery amin'ny tribune nge mbola nandia de ohatra ny hafahafa zany a
ohatrany tsy mendritra Manahirana. an'le hoe sotoavina malagasy tsy mirindra tsisy zavatra mirindra zavatra ny tranga tamin'iny andro azoma iny tena manahirana rina fa mahatsiaro a mantsy tantaran'ny firenena malagasy rehefa mahatsiaro sahirana io fitondrana io a de lasa misy ohatrohatran'izany tokoa misy faty olona tonga de any amin'ny hôpitaly dozy le namana ny sasany fa le makany amin'ny hôpitaly ve maka le raha latsaka am'le olona maty ve oza hoe aza manao an'izany kosa ho afa teny efa tsy izy tsony zany resakareo zany a anga tonga de lasa any amin'ny hôpitaly daholo ny ministra sy ny etsetretsetra de ahoana inona ny natao tany de atrehan'ny olona ve sa zany tsy mahafantatra an'izany o ary manahirana miteny an'izany fa zao a nampionina sy nampahery ireo ny donam-pahoriana zareo a tamin'ny fomba everiny fa mahamety zany a de zay le izy fa de tena ny azo lazaina fotsiny de zao a nampalahelo ny zavatra ny tranga nampalahelo ary dia namfaty olona tany be forona na tany amin'ny lalana karamalaza ary le navadiky ny lakana le taria efa nisy an'le empolo mahery no maty le aza tadidin'Andriamatora Motaharitsony fa debe mihitsy mifaty olona tamin'ity fitondrany ity a tao anatin'ity rezime ty daholo zany afa tsy reny hoe tany ikongo reny reniko le mbola fitirana de osokafana ny fanady adina tsy nisy fanady adina ny sokatra aloha hatramin'ny androany di reto indray a osokafana ny fanady adina tam'ty resaka tamin'ny zoma ty le tam'le 26 juin tamy 2019 nga efa nisy mbola tsy nidy ange le fanady adina hoe ianona ny tompona ndraikitra e atram'izao hoe izany maître de cérémonie izany fehany reny kianja zany tsy nisy ary io koa tsy isy io zay mahatonga ny olona manao hoe io ange raha Motaharitsony ka natao sorony reo olona reo de tsisy fanady adiny zany eo fa de hoentina anjava ary mampalahelo mantsy de zao filoham-pirenena raha nanao valan-dresaka tamin'ireo mpanao gazety teny amin'ny lapa tamin'ny volana maromaro 2 volana sa 3 volana le hoe eto ange 50 kilometatra mialana Tananarivo ange de efa tsy misy miresaka an'izany rehetrarehetra zany tsony miala tsiny ary iny fa ohatrany mitraité an'le ampanjaka ho hafahafa ange le filoham-pirenena am'zany le ampanjaka sainy a ny zavatra teneniny hoe reto ange olona badra odra tsy bitsy-ba ngareo mahafantatra zay ambonin'ny tany satria mihoatra ny 50 kilometatra azonao de ohatrany mampalahelo ihany ny olona sainao mihitsy a no batinao eo amason'ny mpanao gazety sy ny fiarahamonina rehetra manaraka n'le valan-dresaka ataonao hoe reo mba olona fotsiny reo fa tsisy zavatra fantatr'ireo ahoana ny tokony fomba tsy mifanaja nge zany tsy manome voninahitra nke zany ary de mitehaka daholo reto generaly na le ampanjaka ary atao tsy fantatro na nisy nitehaka na nisy mihitsy tsy azony akory zay le zavatra mitranga de eto amin'ny firenena tadidin'ny rina ve tamin'ny roso 2 arivo tam'ireno resaka be teto amin'ny anina reny hoe voka-pifidianana sy ny etsetretsetra de lasa nanao fanjakana hoe tsisy tany njaratsiraka sy ny etsetretsetra tena milaza raha ny asa ny zavatra ny tranga tamy 2002 nge riny ireto mpitondro reto mbola tsy enja nano reny ange fa reny nakaiza fa ny zavatra ny tranga mantsy tam'ireny a itoboko le tenenina hoe njofotra nja njofotra nge saika hanapoaka ny rafinerian'ny Tomasiny mba azonareo a-tsaina ve vahoaka malagasy hoe ho apoka ny rafinerian'ny Tomasina de natazana olona ny gardien any rafineria de ny tsilo am' jiro a de niemotra le olona de nitifitra ry zareo a njofotra ny voatifitra maty njofotra injofotra zany rina tsy tadidiny rina ngamba njofotra mbola kely tena mbola fa njofotra taizao aizany nisy Andriamatora Motaharitsony tam'izany fotoana zany za efa ho tsara ka efa perinasa otra zany fa nytiako resana injofotra to hoe dadarabe tena mpanao mazia ary njofotra tsy hoe olona ny anatra fa manana fandarana izy tao amin'ny RNM hoe ny siansa sy ny teknika ary ny voana 4e mane amin'ny fizika no ampianariny fagagana be zany rina zany olona zany mampianatra manao koro ao amin'ny radio-pirenena malagasy ny siansa sy ny teknika dia izy no mampianatra an'le izy nefa izy olona
tsy tokony ho zany any le herin'le hoe de tena ohatr' zany rodana ihany nefa le régime rodana satria maninona Andriamanitra manana ny hevitra heverana antsika malagasy hitondrana antsika amin'ny fiadanana fa tsy loza fa zao ary tsy fahaizany hoe filora valymanana no nahatonga an'iny fa tena fitahian'Andriamanitra ny zavatra mampalahelo amin'ity malagasy ity mantsy de zao rehefa mitranga le korotana be vava be le mpanao politika tsy hoe président Ravalomanana akory nanao vavy izy fantatra hoe mivavaka ary tena mivavaka fa zao fitahian'Andriamanitra ny firenena no mahatonga an'ireny ka amin'ity zavatra mitranga ity hoe faty olona sy ny sorona sy nzay mieritreritra reto olona reto fa manao sorona izy raha ny fahaizanareo sy ny miohatra amin'nydiovotra tamin'ny fotoan'andro tsy maka izy ireo fa zao tsika vahoaka malagasy nareo miantso anay foana hoe nareo ohatra ny amorainareo ty zavatra ty fa hokorotana angeny eto amin'ny firenena lisitra tsy mandeha amin'ny tokony hoe izy braopokotany ara mbola fokotany ara mbola misy fironona sy ny etsetra hikorotany ty ozy hoe ny anjaratsika ary vahoaka malagasy zalo ny référence raisiko soratra masina hoe ianareo angina fa izany iadoy Jehova de izy no ametrahantsika mila mivavaka kosa tsika mametraka fa tsy maka izy ireo sa de tsy maka izy ireo ary reo efa manomboka miorooro efa mitady ny lalana andehanany dolo reo mpitondry reo satria tsy omby an'izy rehetra ny roplanina fa mbola resantsika ange le resaka le hoe nationalité ny Andrinirina Rajoelina sy ny sisy fa apetraky tsika aloha hoe aza manany amin'ny anina reo fa zao mila mivavaka mandrakariva ka tsy reraka roay ny asan'ny devoly fa ravy io tsy maka izy io fitondrana io betsaka nefa nanao an'izany teto amin'ity fireneny ity zay betsaka ny toko tam'izany tapakazo vazimby devoly betsaka ny nanao an'izany fa mila mivavaka foana tsika de Andriamanitra manana ny hevitra heverana atsika hitondrana atsika amin'ny fiadanana fa tsy loza mila mamaky soratra masina koa tsika vahoaka malagasy ampitombo finoatsika mba hiainon'Andriamanitra hiainoany atsika rehetra rehefa mivavaka tsika fa tsy misy aizina mandresiny mazavy zany rangaha ary zao oka tsy rehareny mpanohatra rehefa hoe ravy io fitondrana io noho ny fahaizanay tsy marina fa noho ny fitantanan'Andriamanitra atsika vahoaka malagasy ty angeny tonga am'le hoe rino le hoe ny sisa amin'ny Israely ny sisa mino an'Andriamanitra tamin'ny Israely de nenon'Andriamanitra io de ny ravany ny fahavalo de ohatra zay aza manao hoe karianina tsy mivavaka tsy zay fa isika mivavaka mino an' Jesosy Kristy isika mila mangataka amin'Andriamanitra hoe raha vao zao fitondran-devoly zao zay le izy mampalahelo moa miteny amin'zareo hoe fitondran-devoly enkane ka tso zay izy fa nomboka hiverina amin'Andriamanitra de hifona amin'Andriamanitra de tsy tokontsony amin'ny zavatra hafa le asan'ny devoly tena manjaka eto Madagasikara manjaka le asan'ny demony zany eto Madagasikara am'izao satria tena nyroro tafiditra ny rehetrarehetra ny kolikoly manjaka asa maizina tsy fahamarinana amin'ny endriny rehetra mihitsy no manjaka eto amin'ity Madagasikara ity ka zay mampitsangam-bolo ny olona rehetra nareo tena zany ozina ianao zany tsy de taitra zange mino an' Jesosy Kristy de apetrako am' Jesosy Kristy ny olana mivavaka foana maraina sy ariva alina hoe eto Jesosy raha vao ny asan'ny Satana eto amin'ny firenenay matoky fa miaino izy de tsy manany am'izany de rehefa miresaka amiko nareo andozonareo hoe nareo zany de tsy de taitra reo ange tena zao reo na manao an'izany ary ange tsy misy maizina mandresiny mazavy zany fa Andriamanitra manana ny hevitra heverana atsika hitondrana atsika amin'ny fiadanana fa tsy loza ary de ho hitanareo ange ny resaka ho atao fa misy zavatra tsy apoizinareo mandeha moramora any mandeha moramora tsy hoe fahaizanay na fahaizan'ny mpanohitra na ny tsy fahaizany Andrinirina Rajoelina sy ny namany no mitranga fa misy fitantanan'Andriamanitra ity fireneny ity de ho hitanareo ao ly zany tena hoe aseho an'Andriamanitra mihitsy amin'ny Andriamanitra mampiseho an'ny tena hoe le fitantanana tsy manjary sy ny sisa mba hampisokatra ny mason'ny malagasy zay mihitsy mba hampisokatra ny mason'ny malagasy
mba sokatra mba hatonga saina tsy misy fitenena foana mantsy hoe roviana ihany ara gasy vo tonga saina manoloana zavatra maro samy hafa fa io izy io iny zany zao iny faty olona teo amin'ny kianjany mahamasina iny a mampisaina amin'ny malagasy reny mahatonga sainy reny mampisokatra amin'ny maso reny satria andray fanapaha-kevitra amin'le andro anankiray fividianana io a dia ireo olona zay misokatra tsara ny sainy mahita tsara amin'ny masony mandinika tsara fa tsy voarebirebiny ny vary sy menaka sy ny kitsipitsipy kely nefa 5 taona ianao mifafankihoanao dia olo-pirenena efa tena hoe mahafantatra ny tokony ataony zany no hiatry an'ilay fividianana ary tsy manaiky lembenana manoloana ny zavatra tsy fahamarinana sy ny fanodikodonana isan-karaza nationalité an'Arajoelina ity mbola resabe ahoana io orina le izy mantsy ohatrany hoe nationalité dia zao andrazana le certificat de nationalité anao sinimpo tsara zany ny eno eny rehetrarehetra eny fa le tena fa enao ange samyna eno angampitsika ny fanambaran'ny ministra ny fitsarana hoe efa nahazo ny certificat ny nationalité malagasy a dia Andry Nirina Rajoelina dia gaga tena ministra ny fitsarana ve io ramatoa io inona mahatonga ho gaga riny satria zao fanga efa mifoanana le code de nationalité texte ray manontolo ka tsy misy tsony hoe jereva aloha ny article 42 nga efa mifoanana mbola tsy mifoanana tsy nisy filazana hoe tsy misy tsony ny code de nationalité ary na tsy nisy ary zany a tamin'ny fotoana nazahoany Andry Nirina Rajoelina ny nationalité française le article 42 mantsy ohatra modiny sasany fanina ohatra modiny tsy resahana mihitsy fa reny tena nefa io mbola io misoratra mazava reny le olona tsy marina le olona tsy azo itokisana le olona tsy tokony araha miasa aloha mifanena amin'ny mpamosavitra zay mifanena amin'ny mpandainga fa mpandainga ireny olona ireny fa ny article 42 tsy foana ary ny resaka hoe 45 sy ny etsetra tsisy dikany zany ny article 42 no mitoetra code de nationalité eo mahatonga hoe ministra ny fitsarana ve le ramatoa ty fa tohatra ny tsy nisy hoe tsy nisy hoe firesahana ny hoe nationalité frantsay any Rajoelina fa ny attestation dia zao ary efa nametraka fitoriana amin'io ministra tsy le ministra moa zany fa le mpitsary le nanome any attestation de nationalité efa nanotory tany amin'ny Bianco ve ny mpanohitra azo nirina tsara le problème tiako resahana satria ny olona mahafantatra fa ny article 42 amin'le code de nationalité mipetraka tsara ao mazava vazaha Andry Nirina Rajoelina mbola ho resahantsika io hoe ahoana ny nazahoany an'io fa mbola misy pitsopitsony mampalahelo na tonga an'io zavatra io mbola mitoy zany io resaka sy ny adevitra sy ny rehetrarehetra teneninazy fa tiako resahana hoe de nametraka fitoriana ho an'le mpitsara amin'ilay mpitsara namoaka an'le attestation de nationalité ve ny mpanohitra satria mpanohitra ray manontolo dans son ensemble ozy ny fitenenana de mahita fa tsy isy resaka le article 42 fa manondro hoe vazaha Andry Nirina Rajoelina frantsay frantsay de zao de ozy le namana anankiray eo aloha iny ange tsy mety iny tsy marina iny tsy rariny reny ve no ataon'le mpitsara malagasy aiza moa ny firenena ny tsokototo oatra zao satria fanjakana tsy tandalana anaovana keriny fa ozy le olona ary marina ny teniny na ahoana resaka tsy maintsy ny ACC foana ny mamoaka hoe ekeny ny candidature ny Andry Nirina Rajoelina na tsy raharahiana zany zay attestation de nationalité resa-drivotra iny ohatrany hoe inona hena tsy penetana tsaka iny tonga satria tsy maintsy hiteny ny ACC hoe reto zany ny candidat officialy de manazava izy rehefa ohatra hoe raisiny ny Andry Nirina Rajoelina zay mahabe resaka hoe ekeny ve fa ny Andry Rajoelina ka Andry Rajoelina io manzao ny tena mahabe resaka hoe ekeny io ACC io ve hoe gasy Andry Rajoelina nefa eo le raha ohatra mantsy eken'ny ACC zany raha hoe andatsaky Andry Rajoelina zany andatsaka candidature raha eken'ny ACC de
de tsy maintsy manam-porofon'izay ny ACC de mafeny fepetra zany Andry Rajoelina raha fijerin zareo azy Zany nefa ny opinion publique aty ka ny opinion publique ny opinion publique ne reste qu'une opinion publique azo mijanona amin'ny opinion publique iny eo amin'ny lalàna ato amin'ny ACC no ifatohan'ny masony rehetrarehetra eo hoe io le kahan'ny Rajoelina io inona no teneny fa ny tokony tsy hoadino aloha de zao tokony ho alefa any amin'ny Bianco tsangam-bolo angamba ny tale général Bianco am'izao resaka zao hoe alefa any hoe le namoaka ny attestation de nationalité malagasy ngay Andry Nirina Rajoelina mba hapetraka ao amin'ny Bianco aloha fa misy tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy zany resaka zany de allo apetraka fotsiny raha ny hevitro tokony ianao an'izay ny mpanohitra fa na ahoana fandehan'iny resaka iny fanapahakevitra ny ACC hafa mihitsy de allo ny ACC ho hita eo raha sahiteny s'il ose dire que Andry Nirina Rajoelina malagasy de allo izy teny an'izay tompona ndraiky am'izay zavatra tenenina izy fa zao ny zavatra mitranga rina kay amin'ity nationalité ny Andry Nirina Rajoelina misy namana ny resaka tamiko za ozy nga Montarson Alleluia dia nangataka nationalité frantsay aho ozy fa gasy izy zany gasy izy gasy efa feno taona enoy tsara enoy tindrina tsara mba ho azo ny vahoaka malagasy tsara ty zavatra mitranga ohatrany lina be fa zavatra hafahafa ozy le olona hoe tena nandeha ozy tany amin'ny frantsay tao amin'ny ambasady sa tamin'izy tany an-dafy teny hoe teraka talohan'ny 1960 copian'ny olona teraka talohan'ny juin 1960 ange république française oka aloha azava zay ny ery amin'ny antetiny copie teto copie rehetra teto Madagasikara talohan'ny juin 1960 république française zay io copie an'le olona de zao tonga ozy tao amin'ny fitondram-panjakana frantsay teny hoe mangataka re olona nationalité française no zanako hoe maniry hianatra any an-dafy mba hanamora ny taratasiny zay moko ny tena marina am'le olona koa nge dia mitenen'le tompona ndraiky mpanjakana frantsay mangala ianao enoy tsara mitenen'le autorité française mangala ianao attestation de renonciation nationalité malagasy averiko tsara inona ny dikan'izay aloha mba ho azon'ny olona aloha averina tsara mangala ianao ramse attestation de renonciation nationalité malagasy de raisinay zany de karakarainay ny dossier-nao hoe fandavana zay zany mangala ianao taratasy am mpitondra fanjakana malagasy préfet na ny sous préfet ngamba ny tena mariny tokony mamoaka an'izay satria manao demande ianao zany za de mandanitsy ho malagasy tsony ohatra raha soratanany fa ny hoe voninahitra ho asy ny etsetra de efa nariko malagasy zay mihitsy le taratasy de any amin'ny préfet ianao tsy tribunal no andefasana an'io fa any amin'ny préfet ianao de ny préfet mamaly fangatahan'le olona ay ataratasy mihitsy zany sala mifangatahana rehetra de atao ataratasy zany de le préfet mamaly hoe eny ara fa de ekena ny anao de raisina dolo ny karapanondroany aminy sy ny etsetra de nataon'le izy andraso aloha de zay zany mandanitsy ho malagasy zany ianao zay no angatahan'ny frantsay ataratasy mandanitsy valin'le fangatahanao no ilain'ny frantsay hoe le attestation hoe tsy malagasy tsony ianao zay aloha no andrasan'ny mpitondra fanjakana frantsay fa tsy hoe zay mangataka nationalité frantsay tonga de omena fa misy an'izay aloha de zao rehefa nyresaka tamina olona mpampianatra ambony amin'ny université frantsay zany olo zany mialatsiny monsieur Montarson no ozy izy fa zange tsy mba nanao an'izany mieritreritra ny tena normal ianao raha tsy nanao an'izany fa satria ianao efa tany a frantsa ianao diplômé ianao zany rehefa nomen'ny frantsay nationalité
tsy nangataka aminao izy hoe lavo ny malagasy escalité no nanomezany ianao nationalité malagasy satria ilainy ianao ilainy ny fitondram-panjakana hafa mihitsy zao ny an'le olona zay de nomeny an'le nationalité frantsay zay de double nationalité ary zay mitranga am'ireo malagasy be de be anaovana resa be hoe kafiry moa ny malagasy tonga manao vakansy aty zany tokony ando droit zany reny 30 € sa 50 € rehefa manao vakansy mialatsiny escalité daholy satria saika ingénieur docteur professeur reny olona zanaka malagasy reny zay mipetraka any frantsa reny ange réintégration nge no ataon'ny frantsay am'ireny hafa mihitsy ny kahany reny hafa ny kahany reny fa tsy mitovy am'ty le hoe mangataka de ka zao tsy maintsy manary ya iandro nirina joel ve ingénieur sa docteur sa professeur raha izay ange izy kanonina tany frantsa de ny réintégreny tapitra ny resaka double nationalité izy ranonina tany frantsa double nationalité izy raha izay raha réintégration natao taminy fa iandro rajoelona ny fahalalany maro azy teto arany école nianarany lasa resa be mba tsy ahidirantsika fahalalany olona eny zany tsy manana karate 6e dan indrina ka zay no alalany olona azy fa tsy mitovy am'ireto le nytenenao professeur ingénieur tany mipetraka tany frantsay elabe tsy mitovy tena escalité retolony reto no anaovan'ny frantsay ny intégration de mijanona ho double nationalité reo olona reo de tsy ny sotomon'ny fanjakana malagasy kara-panondrony reo olona reo tsy nanao dénonciation zany reo tsy nanao renonciation tsy nanao renonciation ary reo olona reo rehefa notaninao hoe nareo ve nanao tsy fatany akory zany par contre eo ambonin'zany apetraka izy rehetra kosa fa le alezansa fitondram-panjakana frantsay amy la frantsa zany le hoe fankatoavana lalàna frantsay rehetra zay ozy de nataona isoni tsy maintsy réintégrena ho frantsay ianao zany de manao soni hoe voninahitra ho manao soni eto ambany de za de manaiky za de manaiky ny ireo olona rehetrarehetra reo lalàna frantsay ka zay constitution frantsay miondrika ao anatrehan'ny saina frantsay zay anitsina kely an'le fombafomba fijery ny liberté ny égalité fraternité ekeko de zay ary ny frantsay amy maha frantsay azy azony polisy frantsay anaovana arrestation izy raha ilainy zany fa tsy hoe de mikiry biby za zao voafehan'ny lalàna frantsay zany ary ny constitution tsika miverina am'izay tsika ty am'le moka malagasy constitution tsika manao hoe tsy misy olona mizaka ny zom-pirenena hafy zany tokony hitondra ny firenena malagasy ao anaty constitution zay ao anaty constitution zay zany hoe raha anao akery ny filoha inga iandro nirina rajoelona zany hoe am'izao ilatsaka ohatry zao tsy mipetraka mihitsy tsisy fomba azo anamarinana zay taratasy 20 centimètre ny olona ara iteny ka ny olona ara iteny hoe fitondram-panjakana frantsay nasainareo sany hoe verinareo ohatrany hoe manam-pahaizany ngarajoelona ka tsy nangatanareo tamin'ny tsony ilay attestation de renonciation na nationalité malagasy fa tonga de nataonareo ve fa marina tokony nanao an'izay nga iandro nirina rajoelona zay zany le izy zay ary frantsay mihitsy moa no namoaka an'le izy zany fahafantarana azy hoe io fa nangataka nationalité frantsay izy acte volontaire significatif ohatrany hoe tena misy dika mitovy am'le hoe attestation de renonciation mantsy zay tsy niterena tsy nizonana fa sitrapony fa tonga tsitrapo nangataka ny nationalité raha dika am'teny mantsy le nangataka hoe alao te malagasy manan-karena mba omeo zay le hoe nangata mba omeo ny mba ho nationalité frantsay zay le izy mety misy iteny angamba hoe ka raha zany ake ny teneninao de double nationalité iandro nirina rajoelona azafady nga izy escalité angano nanomezana azy an'io an'io
tsy escalité nge no nanomezana azy an'io nationalité frantsay io manao an'le renonciation kana hoe tsy ho avoaka ny mantsy zay mifantatra de zao tsy ho avoakany zay fa ny manana escalité mahazo ny intégration citoyen frantsay dia ny ingénieur docteur professeur zay na hoe rehefa ilainy ianao rehefa ilainy ianao na tsy fantatro na mila diji ny frantsay sao de mba nila diji izy tam'izany fotoana zay aloha zao fijerin'andriamatora motarisona zay ka zay tiako resahana tompona ndraikitra ny fitondram-panjakana frantsay amin'ny zavatra hitranga am'ty filatsahany andron'ireo za manokana de resy lahatra fa tsy latsaka izy ngasa dao kabinety moa zany ny teny hoe izy tsy latsaka zany hoe ny valin'zay zany de miteny izy hoe manateny izy hoe ilatsaka nga iandron'irina rajoelona fa anatra ho jerevy tsara ny fomba fitantanan'andriamanitra ny raharaha-pirenena rina io ny any Gabon fa mipotra zay tsisy nanam-po tsisy nanam-po Gabon zany mantsy firenena manginginy zany fa tsy de milamindaminy zany tsy de mitrifana loatra ohatran'ry Nigeria mirina fa ny malagasy rehefa be de be no mandeha miasa ny Gabon ay maro ny tera tamin'ny malagasy any ino mantsy saika mbolo teneniko eo inona ny tiako resahana io ary Gabon nanao ohatran'izao de lasa mitodika ny zavatra mitranga amin'ny relation internationale amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena hita amin'ny revue marianina zany any amin'ny internet mitombo ny fankahalan'ny olona ny frantsay maneran-tany zany hoe ny fitondram-panjakana frantsay io zany zanatany indrindra ireo zanataniny tsy de spécifieko loatra eny ka ao anaty zany Burkina Faso Niger ity ndray Gabon Mali zanatany frantsay daholo zany de zao jerevo zany fandaminana mitombo ny fankahalana frantsay eto zao ny tramokagna mitranga zao ny zava-misy mitranga eto Madagasikara ary izy mitsoka mandeha menatsimo taria Sahel tariry Mali ary ambony de mitsoka mibenany tsy benay fa i Gabon aty atsimotsimo aty Gabon eny Côte Ouest fa de mitsoka menatsimo izy rina atsimo Sahel atsimo Sahel zay moa zany fa ny tiako resahana fantatr'Andriamanitra foana ny hevitra asoatsika mitsoka makatio izy rina ny rivotra fa ny fitondram-panjakana frantsay tsy maintsy miasa saina be ahoana ny fomba hamahana nyty olana eto Madagasikara ty mba tsy hiteraka fankahalana ndray ho an'ny frantsay zavatra mitranga eto Madagasikara de ho hita eo fa raha ny mantsy zao ny fijerin'ny olona efa zay ny any zay ny resaka any amin'ny sedraisa-pirenena sy ny fampahalalam-baovao any hoe hitodika ty Madagasikara ny masony zao tontolo zao atsoatsy hoe anahoana io inona ny hitranga ao ka zao zany rina zay mantsy le teneniko hoe de tsy hoe mampitahoatra zany fa miainga amin'ny zava-misy miainga am' tsisy zavatra eto kosa nge aloha rehefa hoe manao famakafakany eto zay sirina tsy misy hoe fankahalana andrakoto na arabe na ikala miainga no atao eto fa ny zava-misy sy ny hoe mifototra amin'ny sotoavana sy ny finoana ny finoanan'Andriamanitra ny zavatra ambary eto ka tsy hiteniteny zavatra fahatany eto fa na mahoana na ahoana manala baraka ny tomponay zay raha miteniteny foana eto ka de zao tranga le any Gabon betsaka ny tsy fitiavana frantsay maneran-tany de ho hita eo fa ho tonga amin'ny zavatra tokony ho izy ny fitantanana ity fanomanana fifidianana eto Madagasikara ty be de be no zavatra hitranga amin'ny herinandro ambony iny satria amin'ny herinandro ambony ange efa ao anatin'le sety farana ny filatsahako fidiana amanambara fanambarany ny ACC hoe reto no azo raisina sy ny tsy azo farana moa le farana aloha le fotoana fahana mandatsaka dossier de ao arina zay miteny am'izay ny ACC hoe reto no ekena sy ny tsy ekena ka zay fa de zao ho hita eo fa le na le Bianco sy le fitsarana tsy fantatra moa hoe taiza le fitsarana namoaka hoe de hita fa malagasy rajoelona hita eo aloha zay hita eo tsy mandeha any am'izay izy ange zany riny
tsy raha ny fijeritsika amin'ny saina tsy miangatra zay sirina fahalalako azy aloha zay sirina samy tsisy ny anatra lalàna zay fa mifanabeazana fototra no azo antoka fa nataonay de hitanay mifototra hoe ny artikla 42 eo a de ngarainy a efa miteny hoe manana an'le karatra 8 centimetre izy sy ny sisa mahavazay azy a fa tsy le gasy angamby efa nysitomina tany aminy dia tsy gasy tsony izy de aza be resaky nareo fa zao mailo nareo a raha mivadika tapika io fandehan'le zavatra io fa za aloha tsy mieritreritra hoe hivadika io ninona moa le hoe mivadika za de mino fa tsy afaka ilatsaka iandro nirina rajoelona satria vazaha izy teboka zay ny amin'ny finoko eny ary de ho hitantsika eo moa zany ny momba zay mandeha ny fotoanantsika Andriamatora Motarsona ataontsika hoe ho atsipitsika kely fotsiny asitsika fitenenana kely fa tia raha ty mbola mila fotoana lavalava ny fandiniana azy hoe resaka code minier samy miandry zany zao le hoe didy fampiarana satria efa lanytaria lanytany amin'ny parlemanta tany le code minier zany a iny moa mbola miteraka resabe fa didy fampiarana zao misy olona ambony mihidy ery a Londres ry mba andrasan'ny olona koa mifitsarana an'iny ary fa lasa lavitra be ny fanadiadina ny Londres any lasa lavitra be de ho hita eo moa zany a fa resaka arena kibon'ny tany sy ny sisa ianao moa spesialista momba an'io ary tombony lehibe ho an'ny miara-manonja ny fananana Andriamatora Motarsona aleloia satria tena hoe consultant izy a tena mahafantatra tsara n'le raharaha momba ny arena kibon'ny tany didy fampiarana andrasana sy ny sisa code minier ahoana fahitanao azy gorina zay sy ny mpikirakira ao anatin'ity sehatra rena kibon'ny tany ty tafaresaka mitsangam-bolo angelo zay mahita ny zavatra mitranga nefa ny olona zao mieritreritra hoe mivoaka ny code minier lany de atokony efa mba milamina zany tsy milamina fa aleo aloha ho hita zay mihitsy ny resahanay rehetra hoe aleo ho hita le didy fampiarana moa no nandikanao azy amin'ny teny gasy ny code minier de ho hita eo marina zany rano zavatra eno de efa hoe niasa aingana ny tany amin'ny sehetry ny ministerany arena kibon'ny tany ezaka andefany io ao amin'ny filakevitry ny minisitra am'ty andro an'io ty de verina zany a fa manomboka rapitso sy ny anina de hivoaka eo a le didy fampiarana n'le arena kibon'ny tany mbola samy miandry aloha zany zao aloha de ho hita eo ny tena fa ny zavatra teneniko fotsiny rina tsy haiko rina namba hoe mitsangam-bolo maheno an'le izy na inona fa za aloha mitsangam-bolo zavatra mitranga dozy ry zalahy hoe fa ahoany ty resaka QMM sy ny fitondram-panjakana malagasy ty fa taona saina nalohan'ny QMM sa ny QMM ny nanambara fa handony trosany jirama handohany trosany jirama ny QMM inona ndray zany ozy izy ny olona rehetra inona ndray ary zany mpanao vato rehetra hitsangam-bolo maheno an'izany zavatra zany fa ngamo asan'ny QMM zany fa tsy fantatro raha tena zay marina hoe mbola resaka mandeha aloha zany to efa misoratra any zany fa de aloha obligation zany ny zavatra ny proposena amin'ny QMM lasa obligation ny QMM fa aloha hivoaka tsara le am'le décret d'application de fa lasa hoe de tokony isy fanazavana mazava tsara ho an'ny vahoaka malagasy hoe inona ny mombamomba an'izany sa hoe tenenina hoe obligation any manao lalana manao hôpitaly manao école zany oa tsy hoe obligation ngamba ny tiana olazaina tsy fantatro na diso a le fanoratana an'le texte moa zany ny fanoratana an'le izy oa fa ny compagnie minière mitrandraka akory tsy maintsy manao hoe sekoly izy satria tsy misy expatrie iasy eo raha sekoly fanabeazana fototra no andrasana ianarany zanany tsy anaky an'izany izy tsy misy hôpitaly tsy misy expatrie iasy eo raha ohatra ka hôpitaly manara-penitra nataon'ny fanjakana no hôpitaly hipetraka eo tsy matoky an'izany izy ary de ny lalana ilaina zay ohatra zay ka obligation oa zany ka tsy zany to za hoe aleo hita eo le décret d'application tsy zay ozy izy le olona fa zao a zany zavatra zany ange hoa ao anatin'ny ingénierie an'le exploitation de mirindra mihitsy zany ka tsy zay ozy izy fa de avereny vakina tsara de ho hitatsika eo inona ny tena zavatra seho
sy mizavatra dozy aho hoe ny arenakibony tany amin'ny maha arenakibony tany azy tena manahirana mitantana an'la izy manao soratra hoe hitantanana an'la izy satria zao ny olona mpanao vatosoa ange tsy mitovy am'le olona mpanao akory hoe manao ilmenite manao krome manao tsy mitovy am'ireny satria ny azy vatosoa ndraindray izy tsy mangataka permis akory fa miasa asany izy de mahazo de ataony aposy de amidiny ery de vita tsy mandoetra izy na ary proof be de be zany de zay ny tenentsika hoe samy hafa be ahoana ny androndranany zany mba tonga amin'ny fandoava-ketra sy ny fanaova ny olona eo akarobin sy ny an'iny na WC ara ozy na ny trano diovana ara ozy tsy ataony reto mpanao toromalininy reto fa de mangadingady eo izy tsy amboariny akory la izy simba ny tanàna lasa izy reto rehefa aveo zavatra tena manahirana ka misy fanjakana vetra tsisy fanjakana le raha matoa anankiray iny antanina riny fa iny moko ny tena nyteneny zany tamy 2018 hoe misy fanjakana veto zao izy izy tsy piako izy no nyteneny zany de ozy ny olona hoe fa izy le manao akanjo mena be rehefa miakatra eny anaty rova dra iandrony irana joelona koa moa eo fa izy ve zany le mpanjaka fa le androny irina rajoelona ve zany le mpanaraka azy fa izy le tena tompo-pahefana dikan'le menamena tsy le anina rehefa miakatra rova ianao misy dikany taolo mantsy ny loko sy amin'ny ka de zao izy foana no manao mena be zany hoe izy fahefana ny dikan'zany rena de zay le hoe izy le manao hoe misy fanjakana ve eto tamy 2018 izy zany ny mampiseho zao hoe misy fanjakana eto fa izy mihitsy no miseho hoe miaraka amin'ny akanjo menamena fa ny filopirenena manaraka azy eo arinao zay eny ary maraparantsika andriamato ramotarsona de somary ho resantsika kely ihany aloha le resaka problema hoe madame Romy zay mbola midy any Londres miandro fitsarana za mivaly septambra reny fitsarana iny ahoana mety fahitanao zany tsy hoe mpaminantsika fa tsika miainga amin'ny analizy miainga amin'ny fait zany hoe ny zavatra nisy atreto ahoana mety ho fahitanao ny otoyany io raha io satria fantatra mazava tsara zany fa ny anglisy de manana fomba fiasa mahitsy sy tena hoe mijolo raha ba resaka hoe tontolo-pitsarany zany ny fanadiadiana tena indépendant tsara le NCI tena tsy mandray an-tanana an'le raharaha tsy mitsofotsofoko ao mihitsy ny fitondram-panjakana anglisy fa tena hoe mahaleo tena zany io resaka io ahoana mety fahitanao ny toyany io anahoana voalohany angelorina de zao fa ny any Angletera any Europa zany amin'ny ankapobeny tena mizara ny fahefana mpitsara mpanao lalàna mpanatanteraka zay tsy mifampijabaka mihitsy reo de rehefa lasa any amin'ny fitsarana anglisy le izy tsisy idirany fitondram-panjakana anglisy amin'io raharaha io fa ny fitsarana zany zay mainka moa zany fa hoe raha ohatra ny hypotezy hoe raha misy ohatra hoe atya Madagasikara manana ny raiky mpanjakana hoe ndeha anelanelana tsy possible manala barateny zany manala barateny zany ianao tsy fantatry ny fitsarana anglisy akory ianao na hiteny hoe za ministra na tsy rarahany zany na my prime ministre ho aminy ara ny tonga ho aminy hoe pikasika nyty raharaha ty tsy rarahany zany ka ianao zay ministra ty na directeur nitsy na iroa DG zao sy zao tsy rarahany ny fitsarana anglisy zany zavatra zany ary le zavatra fitondrana anglisy ara tsy afaka mitsabaka na izy ara tsy afaka mitsabaka le zavatra nge rina de zao hoe mazava nge le resake tonga tany raha matoro mivoso sy le lazaina hoe mpanolo-tsaina anankiray iresaka momba an'le fandraisana an'le vola zay angeny bazin'le resaky hoe aka vola tsy eto 260 livres angamby izy zay 1000 livres 225 livres hoe ho azo de ho avoaka le permis d'exploitation le James Field ina tsara moa lanja le permis d'exploitation aloha mba averina kely fa zaho ondalana hitrandraka
satria James tsy mbola mitrandraka akory ka mbola tsy napermis izy ka teo ange de eo am'izay le problème nge rina de zao retolo reto zany de ohatra mibadra odra ihany le Jamefield fa maninona izy n nanao an'izany zay fihinany tokony ataony tokony nakany am cadastre minier izy nangataka hoe ahoana mifombafomba de nametraka demande izy de vita fa zao mety nanao an'izay izy fa mibloqué ndry zalahy le zavatra bloqué namantsy zao ny famoahana permis ao hoe miandro ny code minier zany aloha de tsy fahaizany inininy zany ho an'ny fitondram-panjakana amin'ny akapobe indrindra fa ty prime ministre ty satria maninona rehefa mbola tsy lany ny code minier vaovao de miatra aloha le code minier teo aloha fa amin'ny fitondram-panjakany andro nirina rajoelona sy ty tsay kristin ty mijanona daholo ny lalàna rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy fa hanao lalàna vaovao olona badra odra tsy maininina de inona ny zavatra mitranga teo de nihevitra le olona hoe rehefa miresaka am'ireo zany zay de ivoaka le permis anay zay angely izy fa namahazo an'iny ary izy mbola tsy maintsy miandro ny autorisation environnementale hoe neken'ny ONE sema ny sary hitondrana n'le fitrandrana renakibony-tany de eo zany fa ny zavatra mitranga am'ireo mivosy nanao an'izay izy tonga tany izy ny enregistré ndry zalahy hoe io tokoa fa mitaky vola fa manina de ny laviny reto mpitondra fanjakany reto hoe tsy en service commandé io fa nandeha fotsiny tany izy nanao vacances tsy mariny zany ry tsy misy directeur de cabinet na président zany ka le président miasa aperinasa fa tsy hoe nanao congé de nidirika abiny andeha etseroa tsy mariny zany ary mba miresay ianao am'izay olona na ny secrétaire de direction fotsiny ary de efa tsy mariny de noho izany tena en service nandehanany eo mantsy zany le olana am'izao zay le mahatonga an'io problème be ahoana ny implication an'io zavatra io ty fitondram-panjakana tiako antanina koa mantsy zao rehefa andeny satria mandeha ny fanadiadiana any Londres any zany rehefa mandeha zany ny fanadiadiana ndeha ataotsika hoe tsika tsy mahita an'izay hany fa ndeha ataotsika hoe anononona anaran'olona ao zany i madame Romy de iny tsy maintsy misy toy ihany ray zay olona tononony ao hoe zao ihany na ohatra zao nisy an'izao mifampiresaka tary tsitsisa le ny any Angleterre fantatra hoe tena mahitsy sy mazava de mbola de misy toy ihany zany zay tsy miditra am'zany émotion zany izy zay tsisy émotion zany raha vao manao hoe ka zao reto olona reto mantsy ro mivosy mivady efa miteny hoe zay dia nampangaina amitsirariny zany hoe on leur a laissé tomber navotsitra izy vo paingitro ny anina hoe tena manao kolokolo de nelany reto fitondram-panjakana malagasy hoe sy naniraka an'ireo zay fa sitrapony ny teanao no zavatra io zay zany ka raha hoe miteniteny ary izy hoe ka zao ny olona any ange olona carebe tsy mieritreritra zay émotion anao izy fa zao aiza miprofo entinao sy ny sisa tapitra eo profo ihany ary raha misy profo ka raha misy profo tokoatrany zany ange hafa riny de mitoy indray zany raha misy profo hafa zany de mitoy eo ny manao randratariana raha manao randratariana ka de zay ny zavatra azo resahana amin'iny dia misaotra ny tompotsika aminazahoana nanao famelabelaran-kevitra tamin'nytian'io ty teto amin'ny plateauny MBS zao ny afatra tiako ampitaina rina amin'ny piraitanindrazana amitsika ianareo mpitelefona ny tenanay hoe zao ny zavatra mitranga mailo nareo ny tena mpomba amin'ny président Ravalomanana ohatrany matoritory manandraraha za manokana tsy tahitra amin'io aho fa za mivavaka anao ataoko zay no sain'ny baiboly ataoko mivava mandraka riva ka tsy reraka ary apetra ho amin'ny tompo ny zavatra rehetra fa izy no andray an-tanana izany de ataoko an'izay de miandry zay le izy tozonareo hoe nareo minomino foana ka nareo raha mino tapakazo moa inona anareo zany fa everitra fa tsy mety zany fa tsy mitondra anareo makaiza ny tapakazonareo fa Andriamanitra foana no Andriamanitra nary ny lanitra sy ny tany sy ny zavaboary rehetra izy foana no tantana ny anina rehetra ka de mametraka anareo eo anatrehan'ny tompo izahay
ry malagasy mpiray tanindrazana mivavah mandrakariva mba hivahany zao olona zao ao anatin'ny fitarehan'ny fanahy masina ary itsika mpanohitra rehefa mivah io olana io hoe mety misy kasy kely aza mihevitra fa no fahaizantsika sy ny fitabatabahtsika no mahatonga an'izao na tsy mariny zany zay foana no mahatonga an'io miverimberina votsitsika tamin'ny 2091 votsitsika tamin'ny 2002 de zao ireharetsika fa tsika ny tena zavatra mahay mahafantatra tsy zany zay misaotra tompoko eny ary manao velomanareo ny tenanay isaorantsika andriamatora motarsona aleloia nitondra fanazavana nitondra famelabelarana ombanitsika manana izay noteneniny teo zay tsika tokoa zany tsy hoe mahay be ka ndeha irehare sisiasiza ty firehariany ty mantsy rehefa hoe mba misy zavatra anina kely de hoe mba metimety kely de mirehare noho iza ohatra zany nefa tsy zay le izy fa raka ny ten'andriamatora motarsona teo hoe andriamanitra no mahafantatra ny zavadrehetra ka io zay indrindra no hoe tena mahazava-dehibe ny fandraisana andraikitra ny ao anivony ny FFKM andro faharoany io satria nanomboka omaly izy ary mbola hatramin'ny voalohany volana septambra mbola eo ny FFKM zany manao an'izay fampionana izay fiona nasionaly moa zany izy ty azo ny anjarany ny mpanao politika azo ny anjarany ny mpisehatra rehetrarehetra mihitsy resaka tontolo-pifidianana inona ny dikan'zany ny dikan'zany de ny tsy hananandratsy tompoko tsy hananandratsy satria ny problema mipotra nateraka ao arinany vita fifidianana de tena manahirana de manahirana tokoa zany ny tokony sorohana daholo ka ao anatin'le fisorohana ao ny sasany miezaka ny tena hoe mitady vahaolana hoe ahonany tsy isiny ny problema aorinany fifidianana ao ndray ny sasany manao zay tiana ihany io izahay no eto zay no eto zay tsy meno anareo de misy fifandonana ohatran'zay mbola tsy tonga aloha am'resaka hoe fifandonana hoe arabaky teny fa rehefa jerenao zany lay fanazavana atao fanazavana ary dia tena misy tonga de mitody damosina fotsiny zay tsy ifampiresaka zany fa io efa mandeo efa misy fikarakarana io efa misy tompona andraikitra amin'io ny resultat mpikarakarana ny vokatra ny fikarakarana nefa am'izao fotoana zao de tena mahalasa saina mihitsy zay tsy mampitahotra fa tena mahalasa saina mahatonga tena tsy mampahita tory hoe inona ny tranga eto Madagasikara eto raha zao no fandehan'ity fikarakarana fifidianan'ity raha nyty amin'ny mpanohatra aloha zany no anontaniana ny mpanohana ny président Marc Ravalomanana de efa mazava mailo ary tsy manaiky na inkitona na idikatra manoloana ny tsy fahamarinana maro lafy vo miseho zany resaka tsy fahamarinana zany zay le izy eny ary efa tonga eto namana faniry raha zafy manatany mirabany namana faniry fa maro moa zany nizahatra nyresahana teo ary dia anoy zany ianao ihany ko efa nisy nomanina ihany ko moa zany fa dia ny raharaha na ny eto toerana na ny any ivelany mampisaintsaina daholo ndao ary ratsisa miraba indrina sady misaotra ny tonton mota navitany anjara fanio-keviny zay consultant antsika eto amin'ny miara-manonja anisany manan-kevitra ihany ko ary manana zay fomba fijery ho any raharaham-pirenena zay lehibe izay ifampizarana moa ny hevitra de betsaka ny fanamarena azitsika zay makasitraka ny fanio-kevitry raha koa toandrina motarson lolo ihany tonton mota zany ny teknisiantsika de arabaina josoasy fa leo ambadika ao ny namana mpiara-miasa ry radany rasankla ny any amin'ny radio mata ny eto antoerana ny mpiainatsika ny faritra naizanaiza misy anareo satria maro be anareo no mandefa an'le afatra ry nga raza ny ambatondrazaka raha Alfred maro be mihitsy ny karazany olona zay mandefa afatra am'le 34 12 940 de isorany anareo mandefa afatra amin'iny sady mandefa firaritsoa misy ny tonga mivatana ty aminay ny any ampitan-dranomasina tena tsy hay misy ny tsy araba sy sotra anareo satria zava-dehibe no zavatra resanareo ny ampitan-dranomasina
efa natsidiky rina sy tontomota teo ny zava-misy any gabon rina tsofina ny rivotra de mitsoka vomaly angatsika Vomaly. Vomaly. na inona fihetsiketsehanao sy mihevitra azy ianao fa ho malina na tena fahefana amin'ny alalany hoe miaramila fitaovana rehetrarehetra amin'ny alalan'ireo fitaovam-piadiana ampiasain'ny miaramila manambola ianao baikonao ny fitsarana baikonao ny administration rehetrarehetra tsisy dikan'io rehefa tonga am'le hoe ty le limity ty le fetrany tsy hoe ty fetra fa ty le fetrany le limity zany de tsika efa nazavaintsika mihitsy le izy hoe tsy maintsy misy limitiny le fanjakana indrindrandrindra rehefa metraketraka indrindrandrindra rehefa mihevitra azy tena hoe tsy ho refesy mandidy zay de manisa andro atongavana am'izay limity zay zany rehefa mitondra fanjakana ianao hoe ity raha ny limity zany araky ny ambarany lalam-panorenana de eto am'ty mandaty fepito-piasana fa raha ohatra ianao zany ka medaladala tsy tonga saina be da be le zavatra ataonao am'le tsy fanjary mpitantanana le kitotom-pitondrana dia lasa aloha lay fepito-piasanao raha ohatra koa anao zany mini ibodo an'le fahefanao satria mieritreritra ianao fa baikonao ny tafika baikonao ny fitsarana mba hitreritana hoe zavatra tamin'ilay sabotsy le élection le triplé le élection tany gabon le satsika teto anie zany élection amy département de législative de présidentielle tady dio tsara 2009 ny faninana ny faninana tamin'ny Ali Bongo i Albert Odon Oza Albert Odon Oza zay ny anarany ministre ny éducation nationale tamin'ny androny Omar Bongo zany hoe dady any Ali Bongo nitondra de ministre ny éducation nationale izy io fa rehefa mifaninana tamin'ny Ali Bongo 0,2% ny azony Albert Ondo Oza 0,2% fa rehefa nandeha le fifidianana natosiky ny alternance 2023 izy avy any mpanohatra de nahazo vato ambony be teo le adevitra hoe zay nge nandresy fa nisy osoka sy alabato tao nataony ekipany Ali Bongo de i Ali Bongo ndray zany teny hoe nandresy de ny résultat navoaka n'le conseil gabonais des élections de nanodididina ny tany amin'ny 64,27% i Ali Bongo fa 30,77% ndray i Albert Ondo Oza de nyresantsika teto io maly ndraso aloha fa aza amseho mafy be am'izao tsika miteny zao efa tamy lahady satria nandidona ny Ali Bongo io fatany tsy vo maîtriseny izy mbola nampanao couvre-feu le miaramila de nisy le couvre-feu de nasainy nahidy daholo ny internet nitapahany mihitsy ny internet nahidiny ny internet sady nitapahana roa samihafa mako zany de aveo nyroana tsy avela andy efa vaovao ny France 24 raha ny RFI sy ny TV5 Monde ay le miaramila nampanaovana couvre-feu ty reo zany nanao fanambarana omaly naka lefa tsy omaly fa tamy maraina naka an'le fanjakana vo tamy maraina tamy maraina satria tamin'ny efatra amin'ny TU temps universel la izy raha eto amitsika moa zany tokony tamy fitorina ny anara namana ny antso anavo tamana olo ty fantatrela zavatra any Gabon iny zay vo nijery ka 4 heures la izy en temps universel zany eo zany adiny telo zany elanela le oratsika am'le décalage le temps universel zany le hoe ora iraisam-pirenena le any Greenwich io zany de tokony tamy fito maraina teo zany reto ry zala fa tamy 5 any Gabon de tao am Gabon 24 heures zala niditra zany de militaire izy affirme à la télévision mettre fin au régime et annuler les élections après l'annonce de la victoire du président sortant Ali Bongo. Zony izy mitsistany de dissolution d'institution midina ny sistany de napetraky Ali Bongo ny couvre-feu de reto bande reto any no ny baikona fa reto any naka fanapaha-kevitra hoe non tsy mety zany nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin du régime en place tonga de naka décision ndrala satria zao ny zavatra resahana anatin'le izy hoe les résultats aux izy tronqués sont annulés satria tena fraude orchestrée no nisy tany fraude orchestrée zany ndray aloha zany
vavao amin'ny sofina indray zany zao fa tena mahalaza an'le izy mihitsy zay osoka tena namboariny tsika ngefa ny tantaraosoka voarindra tsara misy brouillage na urina maro be misy fictif na bureau de vote maro be miforonony ny ekipa ny Ali Bongo satria te hifikitra an'le fanjakana i Ali Bongo 2009 nipetraka teo amin'izany fitantanana ny firenena tany Gabon zany taorinany na lasa ny gaga am'le hoe orchestre satria Ali Bongo man tsy manana orchestra liry manana kakliry le efa tsapaka le mbola mandeha mizika be mantsy izy io ka rehefa maty zany Omar Bongo de Ali Bongo naka an'le entana zany le fitantanana le firenena de mieritreritra foana fa tsy maintsy mbola ho azy io i brigé firemy manda satria depuis 2009 izy nitantana an'le firenena zany de efa tsisy raha manjary ao Gabon de ity zany fraude orchestré zay no mitondran zareo an'lay zava-misy tam'le misy chef d'orchestre zany de Ali Bongo zany no chef d'orchestre am'le fraude électorale voilà zay le izy zany de zay nge ho anteneniko ianao le fraude zany tsy mety raha tsy misy chef eny ianao mieritreritra fa hoe baikonao daholo miaramila ny administration no volana ananao tsy toko tsy foroana fa zao nampanaoviny couvre-feu le tary de mbola nanao lory zalahy tamy lahady latsinainy fa nivadika ny daonina rehetrarehetra reo hitatsika teo misy beret noir any teo misy beret rouge any teo misy garde républicain officier républicaine misy beret vert teo misy gendarme mazava ho azy moa zany mazava ho azy rehefa miteny an'le beret mainty teo ako misy civil teo manodidididina andro 12 teo de namaky fanambarana ry zareo hoe tena tsy araky ny tokony izy ny fifidianana fa zao raisinay ny fanjakana ka rehefa raisinay ny fanjakana de zao atsangana ny comité de transition et de restauration des institutions CTRI comité de transition et de restauration des institutions zany hoe komity ny tetezamita sy ho famerenana ny androm-panjakana zay zany le izy any Gabon amitsika miteny zao zany raha ohatra zao ka amin'ny 1.10 latsaka folo zao azo veritsika zany amin'ny 7 latsaka folo zao any Gabon miezaka manisan'le lera mako satria tamy 5 maraina tany zany 4 heures tamy fitora taty amitsika raha ohatra ka azo para amin'ny ora Madagasikara i Gabon Moscou mitovy ora amitsika zay zany le vaovao lehibe zany hoe maka andraikitra zany ny foloalin-da nefa reo nitikisany Ali Bongo natoko isan'ny rainy reo Omar Bongo de natoko isan'ny Ali Bongo de neritreretiny fa tsy vaty azy fa garde républicaine hoa am'ireo tary reo ary officier reo ohatran'le tany Nigeria ihany io fa zao ny olona tompoko mahay mijoro ho an'ny tanindrazana satria zay ny devisen'ny tsy maramila zany koa ny fiteny fa miaramila zay ny devise ny foloalinda izy ety amitsika rehefa miteny foloalinda de ao anatin'zany mitafika ny zandary ny polisy moa somary manana statut civil kely ifangarony kely zay le izy fa na izany ara manana andraikitra ihany izy amin'ny fitandrona ny filaminana de atambatsika zany reo hoe foloalinda ny devise de ho an'ny tandrazana fa tsy hoe ho an'ny olo-tokana tsy hoe ho an'ny Ali Bongo misy dikany koa le zatra teneniko tsy hoe ho an'ny olo-tokana na ho an'ny fiarovana ny fananan'ny olo-tokana na ny olo-tokana sy ny namana fa ho an'ny tandrazana kidy tandrazana de zao firenena sy vahoaka nation et peuple zay natao hoe tandrazana inona ny dikan'izay patrie pays zany daholo madika azy ka ho an'izay hoe tandrazana zay de mijorony ny olona zany satria hitany olona hoe nity filoam-pierinasy ty de manao fraude tsy fakahitana fraude orchestré ozy izy ry zalahy de ny foanana ny fifidianana zany zay nataony ny conseil gabonais des élections zay ny tanterahana tamin'ny sabotsy teo satria efa nitsinjaka
Réaly Bongo sy ny sisa ohatrany senio aty amitsika fa ny anazy conseil gabonais des élections zany de fa nitsitsaka ny camp ny Bongo hoe raikitra ndray zany saleke no eraoera sy ny sisa fa itsika no mitatana ny firenena zany vao maîtriser-tsika daholo ny tantara sy ny tanàna rehetrarehetra itsika ndray zany zao ny manjakely sy ny rehetrarehetra mitoy ihany ny fitantanana ny firenena miaraka ny salege efa nahazatra teo aloha fa misy olona tonga saina foana eo de mijoro ny miaramila ary tsy napoziny ny ekipany Ali Bongo mihitsy io zavatra de ny vaovao voaraintsika zany zao de hoe fa mbola manamarina tsika fa tsika koa moa tsy ela amin'ny zavatra hay koa tsika amin'ny fanamarina vaovao fa il paraît que efa tafatsoka ndray Ali Bongo de any Maroc izy nandeha il paraît que efa tafatsoka Ali Bongo de any Maroc izy nandeha zay zany tsy mitovy amin'ny Bazoum ma zany izy Bazoum mbola voatazona ao amin'ny palais présidentiel ny tazomin'ny miaramila ny Niger niany koa tonga de mifandolo ny frantsay sy ny jent any Niger zany am'izao fotoana zao tsy maintsy miala ny ambassadeur frantsay ny mahasovo frantsay ozy izy ny miaramila nakafahefana atao Niger de tsy manana an'io zay ozy izy Macron namory ny conseil des ambassadeurs tamy terinandro ty tsy manana an'io zay ataovy ny ditra ny lisany tapitra zany le ultimatum mameny miaramila any Niger le naka an'le fahefana de fetsibelra la ny tapahany daholo ny jiro sy rano sy mombamomba rehetrarehetra accès atongavana any tena bloqué na ny internet sy ny sisa zany sy ny communication ao amin'ny masovony frantsay de encerclé ny miaramila sy ny olona zany ao le masovony frantsay zany ratsy ane zany situation zany ratsy zany situation zany ratsy be zany situation zany ka tsy any titsika resahana zany fa za moa zany manao fizaram-bavao amitsika manaraka ny fandarana za sy riny eto zany fa le zava-misy amin'ny Gabon de zao ny titsika resahana anata zany resa-pifidianana io zay indrindra mantsy enao aza mibaikobaiko rafi-pifidianana zany de aza miseho milay mbola tsy tonga tany amin'ny koro constitutionnel ange le resaka riny fa mbola voatao am'le conseil gabonais ary mbola tsisy vokatra ofisialy mbola tsy tonga tany amin'ny cour constitutionnel la le resaka de efa nitapahany zalahy de efa maka fanjakana amin'ny miaramila hoe tsy maintsy avotana le firenena de nanao appel moa zalahy tamin'ny assemblée nationale tamin'ny gouvernement tamin'ny cour constitutionnel cour gabonais des élections ny cour misy an'le conseil économique social sy environnemental hoe ankalominareo ny vahoaka hatramin'ny diaspora hoe aza misy mikoropaka fa zay de andamina firenena fa tsy anakorotana firenena fa foa ny voka-pifidianana iny aloha de apetraka ny komity ny tetezamita ho an'ny fanarenana ny androm-panjakana CTRI de rehefa aveo tsika handamina fifidianana vaovao mijoro zany ny olona ho an'ny tandrazana fa tsy hoe mijoro ny olona ho an'ny olotokana satria reo olona rehetrarehetra tamin'ny sary reo reo manamboninahitra tamin'ny sary rehetra reo riny de olona mibaiko ny Ali Bongo daholo ary olona nahatoky azy de fanina ny rehetra ay mivadika zany tsia tsy hoe mivadika fa misy fahatongavatsaina eo rehefa hoe lay resaka intérêt supérieur de la nation zay nge le adevitra toko mba enony Ali Bongo le tena mipastera zaka le tary tsy azo idikisana ne tafy ka mizara vaovao aloha zay za taitra ho atsika fa io fahefana io misy fetrany io hoe ary raha misy mihevitra azo mafy be fa eo atanany fitaovam-piadiana eo atanany miaramila eo atanany fitsarana eo atanany vola rehetrarehetra ny administration atsona daholo zay be ny tanàna rehetra zao anao fanambarany atsona daholo zao karazany olona rehetrarehetra zao sy ny fikambanana sy ny sisa atao ny fihetsiketsehana fa za de tena malagasy fa tsy zao sy ny sisa atsangana ny musée tsero non tsy maintsy tonga amin'ny fetrany ary rehefa tonga amin'ny fetrany tenyny tonton mota teo manamarina azy planin'Andriamanitra zao andron'Andriamanitra zao ka aza mitetitetika mihitsiny mbola ampiasa ny fahefam-panjakana sy ny fitaovam-panjakana ampisehatra rehetrarehetra ahafahana mifikotra am'le fahefana fa rehefa mba tenen'ny olona hoe ndao zory fa io mivaravarambe de sokafo moramora raha nada hozy le namako zay mety zany ka tsika zany mandefa an'izay message zay rina fa misy rivotra hafahafa manko zany zao
nanomboka tany tsika tsy miresaka ntsony tsady somalia reny manko efa enjana be reny somalia ka efa enjana be reny sy soudan efa enjana be reny zany fa tsika Mali Guinée resahatsika misy andry Alpha Condé efa sahirana any Burkina Faso marary manko Alpha Condé zany amin'ny Guinée Conakry ry Burkina Faso Niger Gabon ndray zany ty am'izao fotoana zao tsoka le rivotra izy ngarina teo zany de eny mijery fotsiny tsika efa miomanao ambadika eo député fetra raha lamizafombololona betsaka ny zavatra ifampiresahany eto miaraka ny député fetra zany tsika koa efa lina de lina eny fanazava-kevitra mino afa anakambara mitony vaovao amin'ny setra resam-pireneny tony député fetra fa mizara vaovao amintsika zany zay hoe io ndray zany ny vaovao re olona de ahoana sy ahoana moa zany fa zao fa intsisy zany Ali Bongo zany tsy ny trompony zany no nampitenin'ilay seniany toerana hoe nandresy fa intsisy io fa 30 io de efa trandro teorina de efa tonga de nitsofina de lasa efa tsy antsony izy de vitany zany arena ny fananana rehetrarehetra zany any Gabon zany iny izy moa tsy maintsy nametraka tany naty lavakombarika rehetrarehetra tany ny placena tany manana ety any Maurice ety any Dubai ety any Suisse ety any ananina kely sy ny sisa de any fa ny avoara moa zany avoara hitany rehetra iny any renseignement fiscaux any hitany rehetra iny tsy ny échange zany tsy maintsy misy amina resaka renseignement ratsy fefara zany ratsy fefary Ali Bongo sady efa sahirana izy ara-pahasalamana no mbola hitaitainy ianao ny pitsoana any de ampiarany reto bandy reto naka mahazo fahefana reto satria tsy afaka ifaninana izy zany amin'ny fifidianana ho avy eo zany daholo ngeny efa raha n'io resaka io tsy maintsy hotsarain'ny olona ianao de rehefa hotsarain'ny olona ianao zany de tsy maintsy manefa ianao de zay ho le ratsy lasa tsisy maminy le fiainana satria mitaitaindava fa zao ny anaovana politika de ny anasoavam-bahoaka satria siansa le politika de anasoavam-bahoaka anasoavana firenena de mitodika zany tsika ty Madagasikara am'le hoe manjangeranga ty le Madagasikara fa asakasaka reo zay anapotika an'le Madagasikara sy mieritreritra fa androban'le Madagasikara na mety eritreritra lavitra mihitsy aza amevahana ny olona hamotika amin'ny Madagasikara na hivarotra amin'ny Madagasikara fa raha mbola misy zanaka malagasy mijoro koa eto ka ty tanindrazany mba ihany tsy maintsy arovany ty Madagasikara ty sy ny vahoaka any aminy zay mbola hijoroantsika rina sanandranandro tsika tsy mandray inona ndray ny vaovao ahoana ndray ny fivoarany rahatary sy ny sisa de hoentitsika eo anatrehany ny mpanaraka amin'ny fandara de isaorany anareo tompoko isanandranandro satria misy le maraina be amin'ny telo maraina maneno foana ny telefona satria manaraka an'le famerenana mankotsika ambro sasa amin'ny maraina iny de isaorantsika zany de tetritra maneno foana le telefona satria izay tsy mamony telefona tsy mamony telefona 24/24 raha mandeha daholo ny laharatary be anay rehetrarehetra satria ny fiazakazaky ny rahapirenena dia tsy maintsy ifampizarana ny rehetra rina aloha zany fa de io manandray any député fetra raha lamizafombololo tsika mino fa manana ny fanampony vaovao irina amin'ny zava-misy any Gabon mbola ho avy ny fifidianana ary efa zay na tonga nge Macky Sall mailo e kasay maty aozy Macky Sall raha iziriziry eto dada alao aikisaka de ny démission Macky Sall aloha i Félix Tshisekedi koa mitady anao zavajavatra hafa fa tonga de efa ampitandremina am'le any RDC efa mandeha le kombaka ny RDC zany rehetrarehetra zany asehoany rehetra ny amin'ny hoe rehefa mpitondra anao ka tsy mahay mitatana fanjakana de avy ny olona amin'ny angady sy ny arina sy ny lapelina sy ny niveleuse fa raha ohatra tsara ny nataonao tiozy izy ny olona avao maika makafantsika tokony .5 ny atao am'le César ataony olona .100 mihitsy mba tsietsehanao de asiana karazana lakôly fox patexa ny super glue apetraka eo daholo mba hitazomana mba hipetrahanao elo am'le fanjakana fa rehefa tsy mahay mipetraka ianao metraketraka ianao manao zavatra tsy tokony eritreretiny ianao ka na .100 firy ara mitazona an'le sezanao ain'olona amin'ny manombotra an'io rina zay le raharaha aloha fa de io mantsika ndray ny député fetra fa rina ihany keo efa manana fa zavatra napiana de miverina eto ndray ihany tena sy député fetra manomakomana eo zany namana fanira zava-manantany sy ny
député fetra zay moa fahalalantsika azy a zay filohan'ny groupe parlementaire antika Madagasikara zany au niveau-ny parlementa solomamoaka Madagasikara voafehy tao amin'ny boriboritany fa5 tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara. Resaka Gabon de eto mijery zay zao a de maromaro ny teratany malagasy tompoko miasa any Gabon any a Libreville sy ny tanàna rehetra any Gabon ka de zao mampahery atsika teratany malagasy izay miasa any Gabon. Mampahery manana fianakaviana maro manana fianakaviana zany eto Madagasikara ny any Gabon any zany dia mampahery mitondram-bavaka anareo satria midiny frontière ao nareo zany aloha confinement politique zany ty sa inona ny filaza azy fa de ao nareo zany aloha fa nazanona zany amma iray atsika amma malagasy atsika de tsy manadino mihitsy anareo teratany malagasy any Gabon any zany ny atia Madagasikara. Ina moa no resana zany fanontaniana mipetraka zany zao de hoe raha io no mitranga any Gabon zay vao vita ny fifidianana président ny republika de efa nyteny maramila hoe anfoana zany fifidianana zany dissolution ny institution foana ihany koa ny androm-panjakana de amidy ny sistany. Tsotra fotsiny le tiana tongavana. Ahoana re zany mba fandraisan'ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara zao zavatra mitranga any Gabon zao sady tsotsorina mihitsy zany tsisy idiranay zany fa any Gabon zany kinona ny ifandraisana zany aty fa zao ny tadidio Madagasikara ane ka hiatrika fifidianana ary ny fikarakara-pifidianana président ny republika de efa mahabe resaka ohatra fotsiny eo amin'ny seni efa niteny ane ny candidat président Marc Ravalomanana tamin'le fionana tao amin'ny hôtel Radisson hoe orsenia mitenena ianareo ny olona ty ivelany mahita hoe misy problema misehatra problema raha ny seni fotsiny ny ACC ihany koa mila mijoro tena hoe amma ACC azy fa matohatra amina sehatra resa-pirenena mitsikera ohatra hoe mivondrona Europeanina efa ndresantsika foana mitsikera ny fomba fiasan'ny fitsarana momba lalam-pandrenana zay androm-panjakana eto amin'ny firenena de misy dikany zay aza raisina hoe tsy fitiavana aza raisina hoe fitititsikera tsy zay fa matoa mandeha ny fitsikerana matoa mandeha reny tena nataon'ny candidat président Marc Ravalomanana reny zay niatefa tamin'ny seni hoe mitenena ianareo misy tsy fanarahan-dalàna eto seroserony maninona rony tsy miteny ny dikan'ireny tompoko de tsy te hanan-dratsy tsy te ho tonga any amin'izao zavatra miseho any Gabon zao isika mantsy hiatrika fifidianana président de republika fa ny zavatra miseho eto amintsika ne tsy mitovy ny any Gabon eto amintsika mbola misy an'izany hoe le filoha-perinasa mihitsy mbola mahabe resaka hoe frantsay mangany Gabon misy an'izany aty amintsika misy an'izany samy manana ny kahany io samy manana ny tranga io avy ny zavatra miseho any amin'ny firenena afrikanina any fa ny eto amintsika ty hafa mihitsy koa ty ary zay ny mahatonga ny mpanara vaovao maneran-tany manao hoe atsoatsy de mitodika any Madagasikara ny masony rehetra inona ny zavatra hitranga ao Madagasikara anahoana sy anahoana satria zao raha mifandehan zany zao dia mijoro ary tsy anaiky ny zavatra tsy mety sy ny tsy fahamarinana any mpanohatra efa misy dikany reny teny amin'ny andiby de bypass reny namana faniry efa misy dikany fa misy dikany lehibe zay efa misy dikany lehibe reny de ahoana mba fandraisan'ilay fitondram-panjakana an'ireny amin'izao fotoana allo maninona raha mitsotro foana ka zay maninona ambanimbany eo foana de lazay fa botolo eo foana fa efa napiomana ho any tolo mialatsiny tsy manapaka ny teny rena fa hoy ny tolo malagasy nyerikerika mahatondra drano zay indrindra maninona raha miteny maninona raha mitsotra hoe zao re olona ny problema zao ndao iresaka tsika samy malagasy fa zavatra hitatreto de mbola manamary teny efa faty olona be zao tao Mahamasina enao nefa miteny ataotsika foadisy noho ny tany Maorisy ny baka efa baka labzy
ny any amin'ny université fa tena ho tonga any amin'ny taona fotsy potika ny malagasy, potika ny zanaka malagasy, potika ny firenena, de mbola eo ihany, mbola miziriziry ihany, tsy resaka nefa FKM efa mitady ao fomba rehetrarehetra ny ray aman-dreny mpiangonana hoe mba hisorohana ny zava-doza de ohatrany tsy any any amin'ny resaka musée ary indray musée zany nefa de me fotsiny moa ny olona musée zany vakoka dika ny tompoko amin'ny trambakoka vakoka zany efa zahatra efa tany taloha tany no aseho an'ny taranaka ateoriana fa tsy hoe ianao mbola mirijarija be mbola velona de hoe misy trambakoka inona koa zany amo tsy de resaka lavabe momba an'iny fa manahirana be le izy ohatrany hoe tsy hoe miseho milaina ohatran'izany fa ary esahatsika foana rehefa manaonao foana de tsika indray tena mahalasa saina mihitsy izy ka tsy mahagaga raha ohatran'izao ny firenena efa mba niteraka ve zao le omby vavina farana avy any an-dafy le nescory tena be iny hoe ampivadina amin'ny omby vosotra efa mba niteraka ve ahoana zao nitatitra momba an'ireny firy velona firy maty tsisy ary ahoana le elefanta leo ampidiriny eto aiza anytamy bisy be indray eny namana fariva manahirana mihitsy aiza le bisy be tsisy raha manjary ndao ary namana faniry zavatra resaka fotsiny mibobaka fa eny efa ambadikeo député fetra fa mandamy matoerana fotsiny rina sy député fetra de miditra am'izay zany a anatin'ity fandaratsika ty makaherantsika rehetrarehetra ataovy kokoa ny any Gabon tena tamy malagasy tena zay mihitsy le avatra kokoa anareo any Gabon any mihidy le manaraka vaovao misy namanay koa ny Afrika Atsimo any namana tena mpiara-miasa mafy amintsika izy tena anisany tena akaiky de akaiky amintsika de kokoa any Afrika Atsimo any de ny any Gabon Burkina Faso kingerina misy en Sénégal nisy tsaloko tsara misy mpiasa ny asekina fa iny tam'izany fotoanandro zany de kokoa daholo anareo any ampitan-dranomasina any ny any Comore ny amin'ny Mayotte de mahafinaritra le izy betsaka ny fanio-kevitra tonga ao anatin'le lahara-tarbiana eo miresaka n'lay zava-misy any toerana fa isika io mato mijoro anie de zay tsika zany tsy hoe mpaminany tsy hoe iny tsika fa mba mahafantatra kely ihany tsika hoe ohatra zao ny atao hoe contexte ohatran'izao ny atao hoe réalité de ohatran'izao ny atao hoe situation fantatsika daholo zany le lafin-javatra zany satria tsika mba nijery sy namantatra matotsika miresaka eto fa tsy de hoe tonga fotsiny tsika miaraka amin'ny taratasy kely sy stylo de tehiresaka tsika tsia fa mba mananjavatra tsika ho resahana ao anatin'le zava-misy am'izao fotoana zao de zay ny tenentsika hoe ny fahefana tompoko tsy azo etraketrahana any zay ry blaise compaoré any zay ry blaise compaoré nanao azy anie zany haute voltaille nanao azy zany fa de zay moa zany no fandehan'ny vaovao rehetrarehetra de any izay nipongatra ny tsininga Thomas Sankara tany saiko daholo tamitsika manko le filoha afrikana satsasany omaly de niresaka kely an'izay andamindamina kely fotsiny anao ny mahabôgôsy ny député fetra amin'ny resaka cadre samihafa zany ifaly de efa tonga de efa mandray fitenenina miaraka amitsika ny solomamboaka fetra Rahalamozafimbololona izay voavy nampivory any koa ny mpiatroka tiako Madagasikara tamin'ny alahady teo teny amboribory tamin'ny fahadimy 7 fokotany zay miomakomana amin'ny fandrafetana ny KMMR satria ho mpikambana mavitrika ao anatin'izany vovonana KMMR ngeza be zany ny antokotiko Madagasikara satria tena efa ao anatiny mihitsy moa zany ny antokotiko Madagasikara fa miomana ao an'izany boribory tamin'ny fahadimy mino fa anakambara rehefa aveo député fetra efa nitondra an'izany vaovao sy ny sary zany isika fa tonga de miaraba avatra ny solomamboaka fetra Rahalamozafimbololona miaraba président miaraba faniry miaraba namana rehetra mpiara-miasa atao amin'ny ainao manjery MBS radio Mada am'izao alarobia zao ary faly mifanatritava amintsika rehetra indray amin'ny fotoana zay andraisako misy ny anjara
fandraisananjara ohatra mamerimberina fandraisananjara koa eto amin'ny plateau ny miara-manonja voalohany alohan'ny anina toy ny mahazatra dia tsy hainy tsy anao kopatanana araky ny afatra voaray a indrindrandrindra ho anao zouk julien zay no anomboako azy a kopatanana ho anao zouk julien sy ny ekipa any mamasina any a zay mpanaraka tsy mahafoy mihitsy a zao fandaran'zao ary tsy fantatra fa tsy ratenao mihitsy zany tsy dinganinao mihitsy zany fanarahana an'zany sy ny ekipa rehetra any mamasina any torak' zany any koa ny kopatanana ho an'ny boriboritany fahadimy manokana ny tiako madagasikara zay araky ny tenin'ny faniry teo kopatanana ho atsika rehetra mandrafitra ny 7 fokotany a izay nanatanterako iaho teo a zy namana faniry teo a izay fionana ho fanomanana sy ho fananganana ny komity manohana ny kandida maro karavalimanana eny amin'ny boriboritany fahadimy ary anetanana ny hafa rehetra ihany koa any amin'ny faritra rehetra any a manerana ny madagasikara dia ao anatin'izay namana faniry eo tsy adino a ianareo any gabon malagasy satria misy malagasy any mampahery anareo a ary miaina n'zany zavatra mitranga kehitriny any ianareo a misy fakandresony zany fa iresaka kely an'izay sika rehefa aveo ho toyany efa makafakana zay nataony izy miraha lahy teo aloha teo a de kopatanana ho anareo miaraka amin'ny fampaherezana ho anareo rehetra any satria miaina zavatra mafanafana izany fireneny zany am'izao fotoana zao zay ny kopatanana namana faniry dia misy namanato tena adiniko tokoa satria mpanaraka be atsika izy any Abidjan Côte d'Ivoire de mandefa afatra amitsika izy de kopatanana zokla mafinaritra any Côte d'Ivoire any any Abidjan misy azy Abidjan renivohitry Côte d'Ivoire zany manaraka ny fandaratsika tsy tapaka izy de kopakopatanana tsy ela de eona ty atanany eona atsika iaraka amin'ny besisika sy ny sisa satria anisan'ny mampalaza an'le toerana misy anao moa ny besisika sy ny rehetrarehetra zany de mafinaritra de kopatanana ihany koa am'ilay rahalahy mafinaritra be tonton ozy ny fianjoko azy fa izy mpanaraka atsika eo amin'ny elanela ny frontière suisse France eo misy azy any Europany tsy dahita zay frontière suisse France tonon les bains zao ny any any Evian zay any Evian am'le mpanao rano iny zany dia tongety izy de manao vakansy ao Atsira be de kokotanany fakahita tsy oely tsika zany rehefa tonga ty tanay ianao eny ara député fetra vaovao mafana be io maraina vao mangiran-draha tsy moa zany naka andraikitra ny tsy folo andà moa zany ina moa zany andeha ataoko miaramila foana zany nitafika zany ka izy misy zandary misy bere mainty bere maintso bere mena fa force de défense et de sécurité misy maromaro izy atramina civil koa niaraka tamindrareo teo zany naka folo andara aty amitsika satria fifangaron'ny hery roa samy hafa l izy aty Afrika nge mbola misy zandary fa ny Europa tsisa zany sady mandefa sary kely any fotsiny faly mba hitany député fietrany izy moa zany ny zavatra ny seho zany tany Gabon fifidianana tamin'ny sabotsy teo député fietra dia nilaza ny Ali Bongo fa izy nandresy filoam-pirinasa zanakinga Omar Bongo nanomboka tamin'ny taona 2010 no nitatana ny Gabon zany i Ali Bongo taorinan'izay izy de nitojo tsy fahasalamana ary dia tapaka lalandra nitsaboana naharitra tany ivelan-tany fa nafenina mafy io tsy fahasalamana Ali Bongo io fa rehefa tonga moa izy avy any dia hita tamin'ny toe-batana izy hoe tsy tafavoaka izy fa rehefa nisy ny fifidianana tamin'ny sabotsy teo de nambara tamin'izany fa nandresy izy betsaka ny voalaza fa nisy ny osoka sy alabato ary ny alternance 2023 avy amin'ny fanoherana zay nilaza fa nandresy de anisan'ny tabataba ny voka-pifidianana io aingakaingana taorinan'izay zany tonga de nisy ny couvre-feu napetraky ny Ali Bongo sy ny mpiaradia amy de reto miaramily reto satria garde républicaine ny akamarony reto no nanao an'izay fanatanterahana ny couvre-feu sy ny sisa zay dia nitapahana ny internet tsy navela moka vaovao ary nyroana mihitsy ny France 24 ny RFI ny TV5 Monde tany Gabon tany niraisiny Ali Bongo daholo zay fanapahan-kevitra zay niaraka tamin'ny ekipany dia niseniany toerana zany fa ny anazy moa zany de hoe conseil gabonais des élections namoaka an'le vokatra vonjy maika fa ny cour constitutionnelle mbola tsy namoaka fa
tampoka zany io maraimbe io a de naka fitondrana ny miaramila de nametraka an'le comité de transition et de restauration des institutions zany de mazava le izy zao no nambaran'izy ireo hoe nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin du régime en place zava-be zany de hoe ny zava-misy tany de hoe fraude orchestrée zay nataon'ny camp bongo zay zany vaovao député fetra mino fa naaraka tsara mihitsy ianao satria anisan'ny ny aino any ko ny fizaram-baovao tamin'ny radio avy any velany io maraina io député fetra marina tokoa zay faniry ary misy ny azo ambara manoloana am'izany satria za tsy milaza akory hoe efa toy izany le eto amitsika na mety toy izany nefa ihany koa eritreretina ihany le izy io manana le izy mba tsy atongavan'izany eto amitsika pakaleso no ia satria mifandray zay amin'ny teniny filohan'ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana raha ny fampiresaka tamin'ny mpanao gazety izy omaly manana andraikitra ny rehetra indrindrandrindra ny mpitondra fanjakana ireo tompona andraikitra isatsokajiny ao anatin'ny ministera ny mpitondra fanjakana indrindrandrindra ary reo tompona andraiky mpanjakana any amin'ny sampanaram-panjakana isatsokajiny any makasika an'izay zava-mitranga ny gabon izay a dia mitodika manokana amin'ny tompona andraiky mpanjakana eto toerana sy ny seni satria ny zavatra misy de azo ambara fa nandray andraikitra ny aonivon'ny tafika na ny folo arindazy fomba hiatsotsika azy mendrim-piderany zany na izany naty zany ary nefa de tsy ekeny ny raisam-pirenena tsy ekeny ny lalàna velona misy ary raisam-pirenena zany zavatra any a ny atao hoe fanonganam-panjakana raha ny zava-misy any namana faniry dia raha ny hevitro manokana dia mino fa maro no iombokevitra amiko ny mahakasika izay a dia tsy fanonganam-panjakana velively a no nataony ny tafika nataony ny eo anivon'ny mpitandro filaminana na ny folo alindazy fomba hiatsotsika azy zavatra toy izany no andrasana amin'ny eto amitsika eto Madagasikara aok'izay ny fanenjehana na ireo mitaky ny zony toy ny mpianatra ireo mpiasa mitaky ny vidikatsemboany ireo mpiasa izay mitaraina no ny fanodikodindana nireo le latsakemboka ataony a mba ho fitsinjovana sy fiomanana amin'ny fisotrondrononony dia inona no hitsenana azy ny beboty ny mpitandro ny filaminana ary tsy izay ihany fa ny ao anivon'ny fanoherana ihany koa tsy ny tenivon'ny tiako Madagasikara irery fa ny aina izany ny fa kandida moa am'izao fotoana zao efa nanonona efa nanambara ny fahavononany zany ny kandida maromaro de anisan'ny niaran'zany a atao hoe erim-pamoretana tsy fahadisony reo mpitandro ny filaminana akory tsy mametsiny anareo velively izahay fa ianareo tompona andraiky mpanjakana ianareo ambara fa manana lay fahefana no mampiasa mihoatra no ny fahefana nananareo a nyreo mpitandra ny filaminana ho lasa erim-pamoretana ka fakalesina ny toy izao Andriamatoa Filoha ianao Andriamatoa Prime Ministre ianareo ministry ny fiarovam-pirenena ny polisy-pirenena ary ny sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie ary tsy adino anatin'izany ianao Andriamatoa ministry ny atitany ny zavatra nohanina ny zavatra nolanina raha makany amin'ny restaurant anao makany amin'ny toeram-pisakafoanana de misy ny addition misy ny noty zay tsy maintsy aloha ny inany ianareo nandany ianareo efa tsy hoela de ivoaka ny addition na ivoaka noty zay tokony ho alohanareo mieritrereta tsara manarak'izay mbola verina amin'ny gabon teo ihany hoe manetana manao antsy inona no azo atao am'izao fotoana ifampiresahantsika izao a de misy ny fivoriana eny amin'ny hôtely lehibe anankiray a eny Ambodivony eny mahakasika ny fanjakana tsara tantana ny fandriam-pahalemana ary ny gouvernance pe ary ny zay moa zany mitovitovy la izy a ny amin'ny resaka sécurité spe zany a ary gouvernance zay zany le loha hevitra telo amin'ny teny frantsay de anisan'ny voasy eny ny tenanay a ary ezaka amonjy satria efa io maraina io ny fanokafiny zany amin'ny fomba ofisialy a izay karakarainy ny avaty anivon'ny COI na ny commission ny Océane Indiana zany dia lesony zao a fakana lesony zao Andriamatoa Filoha sy anareo mpitondra zay ny tany saiko teo
ho avy atsoaty satria zavatra maromaro no raharaha miandry anareo a ny filoam-pirenena no zany dia asa na eno tamin'ny fampahalalam-baovao a hoe misy any fitsarana amin'ny fahenina ny volana septambra izay mahakasika manodidina ny zom-pirenena malagasy ny filoam-pirenena ao ihany koa ny ramatoa talehany kabinetra nzay ao roa andro aorinan'zay a any am'zareo anglisy any any londrany a mahakasika na resaka corruption sy ny resaka fitakina vola hono a fa mbola eo moa le présomption d'innocence fa nefa naizany anaty zany a efa fantatra ihany le fomba fanaonareo ka manao antso izahay ho amin'nisitry ny fitsarana araky ny teniny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana teo hoe miantso anareo satria tonga tany apoditsofiny ny feo ny amin'ny hoe reo tompony andraiky tsy any amy sampandraram-panjakany reny dia misy ohatrany mandrirarira misy ohatrany mampiandry misy milaza fa mbola tsy tonga ny instruction tsy mametsiny anareo velively zay fa mitovy tsy valaka amin'ny mahazo an'ireo mpitandro filaminana any mahazo anareo satria mbola mena ambany mena anareo sampandraram-panjakana hoy ny filohan'ny ACC fa ho andraisana fepetra ianareo raha mbola mitoy izao zavatra ao a ary raha tsy azon'ireo mila izany atota-taratasy zany a ny taratasy tokony ho azony anisan'ireo atota-taratasy 5 ny tany sainy a izay ilaina amin'ny forotsahako fidiny ho fameno ny taratasy zany a izay ilain'zareo reo ka dia tazominay amin'ny teninao ianao andriamatoa filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hoe andraisana fepetra mino izay ary manantena fitazona zay amin'ny teninao zany ianao a ary mitodika am'rety koa hoe tenin'olon-dehibe reny tenina tompona andraikitra ambony tompona andraikitra andro mpanjakana izay arofanina izay piaro sy pijery ny maharaky ny lalam-panorenana zay fanapaha-kevitra raisiny ny mpanatanteraka sy zay fanapaha-kevitra ny raisiny rehetra tsy ny mpanatanteraka ihany fa eny anivon'ny mpanao lalàna ihany koa izany androm-panjakana zany filohany androm-panjakana mitondra n'zany afadrany ka dia tazominay amin'ny teninay teninao ianao iaho teo a ary a mino koa izay fa voarainareo eny anivon'ny mpanatanteraka zany afatra mafonja napetran'zany aoka ary aoka tsy isy itsony lay kitrano antrano lay fijerena tavan'olona ilay fiarovana seza sy tombontsoa fa tena ny tombontsoa mba aoka mba ho jerenareo anatin'zay zavatra rehetra zay ampy zay ary tena ampy efi mihoatra ny tsy mety ny zavatra misy eto amin'ity fireneny ity ary tao anatin'zany faraparany teo tonga de hotoizako la izy a zay ny mahakasika ny ACC fa ho toizako le izy hoe ny ao anatin'ny fikorotanana sy lay mbola taratra lay mauvaise gouvernance na hoe très mauvaise gouvernance de reny no nitranga tamin'ny herinandro lasiny a namoizana ain'olona maro a pirahitany razana tanora nisy ny vehivavy bevoka nisy ny zaza mambehivavy ary tanora ny tena maro tao anatin'zany ary mbola manamafy eto ny fampahirezana zay efa nentinay a satria de nisy moa zany a ny fianakaviana namoy zanaka pirahitapo zay mbola tena tanora de tanora tokoa teny amin'ny boribory tany fahadimy iny tena janahary a 3 taona ary ny teny akadramamy a pirahavavy pirahitapo a 2 taona 7 taona dia mbola manamafy ny teny fampahirezana sy fampiononana ho an'ny fianakaviana napalahelo tam'ilay izy dia tsy hainy tsy hiteny an'ity zavatra anankiray ity hoe mbola ny olon'ny fitondrana ihany ane mbola ny olom-bo fidin'ny fitondrana satria naneo an'zay fiara mioro zay ihany koa izy fa nararotany tao anatin'zay ry mpiaino jaina nampiasany rehefa fahorin'lay olona izay anisan'ny tompona andraikitra ny fitondram-panjakana tsy hafa miala am'zany ny mpitondra fanjakana mpanatanteraka noho izay le hoe tsy fahampiny ny fiomanana tsy fahamatora ny fiomanana tsy fisiny ny tena fizarana andraikitra fitsinjarana asa sy ny fiomanana tao anatin'zany fikarakarana jeu des îles izany na ny lalaonosy nahatonga ny reny ain'olona maro na foy a sy ny olona naratra zay mbola ampahirezina eto ihany koa ny fianakaviana anatin'ny fitsaboana fa raha nijery anao na manafaniry ny zavatra hitany dia hoe lazaina foana fa hopitaly manara-penitra tsy mbola nisy nanao toy izao teto amin'ity fireneny ity ny arahantsika nahita fa ny tenin'ny mpitondra fanjakana izay dokotera aorinan'ny fahafatesana dia manao hoe ho raisy ny fanjakana tanana mba hampanginana angamba nlay lalaheliny olona rariny loatra zay fa raha nahita isika ny zavatra niny fotoana voalohany na ora voalohany teo iny nahatongava ny relo olona naratra teny amin'ny hopitaly sy ireo namony ainy inona ny hopitaly manara-penitra am'ireny
nanahoana ny fandraisana nanahoana le zavatra nylokalokana hoe tsy misy eny akoatran'inyle olana ratra teny reny zany satria ny hafa moa zany dia efa tsy afa manoatra nefa nampanatenain'lay filoam-pirenena ny amin'ny hoe maimaimpona ny soin d'urgence na inylay fandraisana nlay fitsaboana voalohany iny any tsy misy an'zany any am'ireo hôpitaly rehetra manerana ny madagasikara tsy misy zany ny faharoa ny rahantsika nahita ireo maratra teny ambony fandrina ny sasa moa mbola tsy nanana fandrina tsy misy firakotra tsy misy nininy reny ve nataonareo hôpitaly manara-penitra fa inona aloha le amarita anazy hoe hôpitaly manara-penitra amin'ny lafinininy manahoana ny fandraisana manahoana ny fandrina manahoana ny fitsaboana manahoana ny fanafody manahoana ny mpitsabo ao anatiny voakarakara tsara ve misy ve ampy ve na mpitsabo na mpitsabo mpanampy mahazo ny tena tampikaraha-many ara-dalàna ve reny olona rehetra reny manahoana ny fahadiovana manahoana ny zavatra rehetra rehefa tanteraka reo satria zay natao hoe manara-penitra fa tsy tonotononona hoe misy rindrina ao dia manara-penitra za moa zany anisany nahitana indraika ny zavatra hita nge am'izao fotoana zao dia namana faniry hoe ataon'ny olona fiomehezana anaovan'ireo le gazety any ivelany indrindra ty amin'ny ranomasimbe indiana ireo mpandray anjara ny any Maurice ny any La Réunion ny any Mayotte ny any Comore le nambanimbanitsika fa maty ny eso teny ianao andre matofoloha voalohany indrindra mahakasika ny fikarakarana sy ny fandraisana an'ireo délégationna rehetra ny atleta sy ny délégation n'ireo firenena aty amin'ny ranomasina indiana mpandray anjara am'izany lalao nosy zany tena hoe mahamenatra mampanongo tena efa fantatry ny rehetra na nezahanao na fenina aza satria ianao ny ray mandreny voalohany eto andre mato andro rajoelina ianao ny tompona andraikitra voalohany amin'ny mpanatanteraka eto ary tsy akoatra zay a variana ilay mpitondra fa ohatrony tsy misy fa atao entre parenthèse daholo aloha miantona daholo aloha ny raha-pirenena rehetra na eo aza le fanomanana ny fifidianana filoam-pirenena fa tsy mifantoka afa-tsy ato anatin'ny fanatanterahana ny lalao ny nosy tsy zaka ny lohanareo ve le izy misy tompona raiky isatsokajina ianao misy ministera isatsokajina ao e ao ny ministera ny fitantanam-bola ao ny ministerany mitandro ny filaminana amin'ny akapobeny ao ny ministerany atitany zay tompona andraikitra voalohany mahakasika an'ireo le fanaovana ny fanomezana ny toromarika am'ireo atota-taratasy rehetra izay takina am'ireo maniry ho candidat amin'ny fifidianana filoam-pirenena fa izy mianakavy any lasa mijery fety lasa mijery eny fa nahatraminy hoe efa ny fiatsika faran'izay kely ho fanajana ireo namoiny ainy sy ireo naratra mafy nandritra nylay fifanosehana izay mbola nailika lay solom-bavambahoaka mpanara-diny fitondrana efa mipetsipetsina tsy malala menatra makasary eny amina ary tsy voalohany nanaovany an'izany mbola namorona ihany ko ingarainy hoe efa nananay sary avoay rangatia avoay iza lay tompona andraikitra de aloha mena azy ny sazy faran'izay enjana raha tena hoe izay olona efatra zay a tompona andraikitra ho ianao tao amin'ny ainao manjery anankiray raha vavy avoay lay izy fa hajanony lay mbola fampiasana ny fahorian'ny olona sy ny faharatran'ny olona mbola hoentina miaro ny zavatra tsy azo arovana itsony aza mirediredy tsony fa tena efa ampy zay ndray matosy-olombavambahoaka tena tafahoatra ny zavatra ataonao ary tsy voalohany nanaovanao an'izay fa nanamony ainy ara ny solom-bavambahoaka voafidy tao am'boribory tany voalohany de hoentinao manao ny fampelezan-kevitra manokana le izy a makasara ianao eo an'lohana izy miala tsiny a fa manao zavatra toy izany mba tsy tenenako an'lay teny le mivoakalina misomenaky reny ka aoka tsy ararotina aoka tsy ailika any amin'ny hafany andraikitra zay mihitsy manara raopato ozy ny namana eto ary tena mariny zany faniry manana raopaty a miezaka manafina ny zavatra rehetra ny tsy mety eto satria tsetse manao za isy faniry tamin'ny herinandro iny a ny lavaka ny zahana ny sorona ny ampahanfako mba tsy ho hitan'ireo vahiny nefa tsy napoiziny nandeha tongotra nakeninalakely reo le atleta délégationna mauricianna sy ny hafa izay tsy voasakanareo moa izy hoe aza mandehany fa maloto beny a de zao ny olana fanampiny a ho anay mipetraka any avaradrano sy any amin'ny faritra varatra ny natanarivo reny vohatra iny a dia nitapahana ny lalana manomboka eto amin'ny lasity rond-point any lasity io maraina io satria isy ny azakazaka bisikilety dia mitapahana ny rond-point eo de mandalo eo amin'ny rond-point masay mivoaka ety akoron-drano de iny lalana mare masay manontolo iny
de mandalo amin'ny rond-point eo amboditsiry de mandeha mitoy makany am rocade ny est sy nord-est iny fa tsy rocade ny arivonareo zany de mitoy makany mandrapatonga any ambomanga kely izany hoe mihidy eo izahay eny amin'ny anala mahitsy sy ny manodidina apahany boribory tany fahadimy iray manontolo iny fanontaniana apetrakay de hoe ataonareo tsinitsinina mihitsy nge le fiarina sy lay fivezivezen'ny vahoaka nga tsy azo natao izy fanontaniana napetrakay hoe mitondra tenin'ny vahoaka izay nga tsy azo natao tany amin'ny route nationale izy io eo zany mipetraka ny fanontaniana ihany ko sy ny fanamariana hoe ay marina moa kay lavadavaka be daolo ny any de manjary hitan'ireo vahiny reo fa nga bisikleta touterain no entin'ireo olon'ireo any tsy nge tsy course motocross ay marina kay azakazaka amin'ny bisiklety dia tsy tiana ho hitan'ireo vahiny sy reo ainao manjery vahiny satria paritaka maneran'izao tontolo zao ilay hoe miaingo ambony tsikoko le madio ivelana oatra mifasana de any amin'ny ampivoatanàna be ary tadidio tsara fa lalana nataony mpitondra fandimy teo aloha io andre matofoloha tsisy nataonao io no anankiray aza na manomboka ena koron-drano na ny mare masay na ny lalana eny amin'ny masay moa zany nytiako tena fa tsy mare ny lalan'ny masay io rocade io zay novanao anarany hoe rocade ny arivo mipakatra any amin'ny bypass izay mpitondra mirahala teo alohanao no nanatanteraka an'ireo satria mba tiana ho hitan'ny any ivelany zany hoe aty amin'ny lala tsara ary retso ny zava-bitanay de ty zay no mandeha manina tsy natao tany amin'ny RN2 mba hitan'ny vahoaka azy hoe any ivelany any fa tena milay le atao Madagasikara hatramin'ny tondranao tany amin'ny RN2 tany tokony nanaovana an'iny lalana makany Tomasina Metsinanana iny iny makany Manjakandrina iny sady tsy nanelingelona ny fiarian'ny olona sy ny fivezivezen'ny olona nanina tsy natao farafaratsy ny tany amin'ny lalam-pirenena voalohany ara ny olona nge ohatra hoe madio ny rivotra any fa le tsy tena miteny frantsay fa hoe lay fikortanana lay tsy fahampiny tsy fahamatorany tsy fahaiza manao mauvaise gouvernance mbola taratra zany rehetrrehetra zany so zava-misy zao ary nefa ndray andro meloha vo ampimanina ny olona vo ilazana ny vahoaka fa hoe ho tapaka ny lalana eto zany ve le fomba fiasa tsy raharahinaareo mihitsy ny fiarin'le vahoaka fa anatin'ny fahasairanana mbola manampitrotraka ianareo amina fanapahan-kevitra tsy matotra tsy voahevitra fa manimbany amin'ny akapobeniny atao hoe toekarena sy ny fiarina tsy tsapanareo mihitsy zany madio ivela no iaho ohatry mifasana miaingo ambony tsikoko miezaka manafina hitany zareo reny fa mpanao gazetindrareo mandehandeha any rehetrarehetra any de inona ny fomba fitenindrareo azy hatao anatyny commentaire-ndrareo sy ny article zay nalefandrareo hoe natao tsinitsinina hatramin'ireo le namony ainy fa ny fety tao anatiny ro 100 metatra miala n'lay vavady de eo no mipetraka Andriamatoany Rajoelina sy ny ekipa ny mpitondra ry manam-pahaizana rehetra tsy nisy akorina mba efa fantany tsara mino izahay fa fantany mety mivantana na en direct ny azy vilazana azy hoe misy korotanao mbavady eo misy maratra misy fifanosehanao misy tompona andraikitra aloha reny fifanosehana reny misy tompona andraikitra reny fahafatesany reny misy tompona andraikitra reny fandratrana faharatran'olona ireny inona nefa any amin'ny tribune ry manam-pahaizana sy ry manam-pahefana mbola mitoy manao fety mitsikitsiky tonga hatraty amin'ny sofina aty le tsikitsiky mirahira mandihy atsy malagasy piraitanydrazana mamony ainy manadona pahorina ao anatin'ny fotoana tsy napozy nefa fialamboly ijery fety ijery fifaninanana mba hampahery an'ireo tanora malagasitsika mba hanohana an'ireo le malagasy piraitan-drazana tanora zay efa niezaka tao anatin'ny taona maro nateo arany tsy fanampiana sy tsy fandraisana andraikitra le fitondrana nampanantena foto-drafitrasa hoe any amin'ny tanamasoandro nandraisana ny lalaon'ny nosy aiza le izy Andriamatofoloha aiza le izy lazay fizahay indray no nanakananao tsy natateraka tsy nahatateraka izany foto-drafitrasa zany tsy maninona fa nisy nao de fa nraisina am'izay foto-drafitrasa teo filay le hoe toetsaina amin'ny akapobeny mihitsy miverina amin'ny asan'ny taloha tsy soary ahoana moa le ilany any iny iverina amin'ny asan'ny taloha soary tao anatin'lay asan'lay hoe ozy ny teny frantsay mpanao ambiance faiseur d'ambiance zay aloha de ainy fa ny akoatra zay tsy souciany tsy préoccupation any jeu des îles ihany aloha ary na misy mamoiny ainy atsy de ao lohanareo fa rehefa aveo raisin'ny fanjakana antanana ny fitsabonanareo sy ny fikarakarananareo inona moa le raisinareo zany ny olona zao manana ny maty raisinareo hatramin'ny lambamena ve raisinareo hatramin'ny fitaterana ve
rasinareo hatramin'ny sakafony tokony adidinareo zany ohatry ny adino le filoam-pirenena mivady mihitsy ary nge fisin'le izy député fetry tena adinony 70 maty amanjato ny naratra malisa nge de milaza zavatra fa lasa izy a ny azakazaka tany mandoto tany amin'ny tany Antsirabe de avy eo tany mandoto de mbola nanao fetifety be sy ny sisa tany de mbola manao fetsiketsehana miantso ny firotsahana sy sisa satria raha tsangan-javatra ohatran'ireny ny filohan'ny repoblika mihitsy miazakazaka mitety ny isam-baravarandreo namony eny député le izy nge tsy ampy eo ny prime ministre sy ministre no mandeha makany amin'ny hôpitaly fa nitadiavina de hoe le tompon'andraikitra voalohany ary iny lalao iny de misy komity mpikarakara azonao navely iny lalao iny fa nakininao tamin'ny filohan'ny komity mpikarakara afaka najanona koa ny finanam-be tany ambadika rehetrarehetra tany fa tsika zany tena tsy mahita misy na ny fisaonam-pirenena tsy misy na ny communication aza zay hoe tena mba nahita n'le filohan'ny repoblika mivady na kaherin'ny naratra sy tsy tazany zany tena tsy nisy zany na mba nitondra hoe ty marina nge fa hoe ny fitondram-panjakana nandray tanana efa impiry moa zay hoe fitondram-panjakana mandray tanana zay impiry koa moa zay hoe sokatra mifanadiadiana ka nisy arange tamin'ilay 26 juin tamin'ny 2019 hoe fahafatesan'olona koa to amin'le kianjany Mahamasina sokatra mifanadiadiana fa mandraky ty ny andrano tsy re valo mifanadiadiana député fetra de zao ndray misokatra mifanadiadiana tsy horenao rehefa misokatra iny manko de mikatona ny dikan'iny amin'zareo zany hoe le fandraisana anjara n'lay filohan'ny repoblika mivady mihitsiny satria le filohan'ny repoblika mivady de zao raisina mihitsy izy ka misy zaza amin'ireo pahoriana satria amina trangan-javatra ohatran'ireny zany député fetra de fiara-miory fatsika rehefa nareny azy miteny tamin'iny de hoe hitsakantsika segondra vitsivitsy ho fahatsiarovana le zavatra amin'io mitranga amin'io amin'io fotoana io no mitranga tsy nampitsibolo azy zany raha zay ho fahatsiarovana zany hoe neveriny fo lasa le zavatra nefa le razana eto ambohatra le razana amin'io fotoana io voadiny ray nisin'le fahafatesana de gagabetsika hoe sady tsy mahay fomba malagasy ndraindray tsisy asina le aina sy raha latsaka député fetra tsika moa resaka za mihitsy manaitra fa gaga ihany tsika hoe ohatra comme si de renete mihitsiny le zavatra nitranga tamin'ny zomahala teo zao nge fahorin'ny olona andre mato filohan'ny repoblika ary ny zavatra tsy tao a-tsainy ve sa noho izay le hoe tsy faiza mitantana sy mauvaise gouvernance zay faniry tompona andraikitra nge izy satria raha ny tena izy tokony nisy fandaminana sy fiomanana tao tamin'ny fifehezana n'lay atao hoe vahoaka zay vahoaka efa nitangorona teo anoloana n'lay vavahady tokony nisy fandraran'ny fitandro filaminana tokony nisy toromarika nidina nanao hoe tokony esorinao eo reo olon'ireo fa efa feno ny toerana ato anatiny ary tokony efa nylazana reo vahoaka teo ambavady reo hoe tsy misy hevitra tsony nidirnareo dia nesorina teo reo olon'ireo tony nandroanareo anay nahiditra ao amin'ny tanàna anay zay tany mahajangana tany Antsirabe te mpitandro filaminana efa 20-30 camion no manatrika anay sy mandrarana eo fa naninona rehefa hoe tsy tafiditra tsony olona de niala sy nisitaka ny apahany mpitandro filaminana fa vitsivitsy isa tavela teo fa naninona raha tany lavidavitry ny kianjany Mahamasina fa tsy kianjany Barea zany kio moa io raha maninona raha mbola tena lavidavitra teny de efa nirarany reo olon'ireo tsy anatona itsony ny vavady rehefa fantatra fa efa fenony ao anatiny efa feno iboka ao anatiny ny olona nge mba te hiala vola eo araka ny teniko teo ny olona nge mba te hanoana andreo le tanora malagasy zay fa niomana anaty na tsy nisy presque tsy nisy ary zany fanapiny ny mpitondra fanjakana zany zay ny mba tanjon'ny olona nandeha tany satria nisy kely fefa faraparany le modiny mizara fitaovana ka zay ny olonan'le fitaovana ania raha ohatra ka baolina no resantsika de ohatra hoe efa ty amin'ny temps ty amin'ny efa fizaram-potoana voalohany voazaraina le godasy ohatra zany reny le bisikilety sy le fitaovana ony tsy mba nanana fotoana ny zarana nyzany akory na raisoke na godasy io na bisikilety io fa hoe avy amin'ny filoam-pirenena tsy avy amin'ny filoam-pirenena zany io fa avy amin'ny fanjakana malagasy volam-panjakana iny tadi tsara zay tsy vola avy any apaosy ny filoam-pirenena reny fa avy amin'ny fanjakana malagasy ka ajanony lay fomba fitenenana mbola ao anatiny resaka hoe fitaovana oentina mbola manandratra n'lay filoza efa iarahantsika mahita ny tsy fahaiza mitantana sy ny oeraoera ary ny fandrendrehana saim-bahoaka de mbola amafisiko le teniko teo
anatin'ny artikla navoaka ny gazety taty amin'ny Océane Indienne manao hoe ataon'Andriamatoa Flo Andry Rajoelina tremplin électoral ny fikarakarana ny lalao an'Nosy sy ny fanatanterahana ny lalao an'Nosy raha izay ny faharoa de reny a nataony tsinitsinina fa tsy manandanja aminy ny ain'olona na foy a mialatsiny ny olona naratra ambapolipolo ny amanjatony a tao ivelany tao a fa izy a nytoy ihany satria nalefandrareo mivantana moa zany a ireny resaka izy mbola mitsikitsika mbola mijoro mandindia mbola izy menakavy a mpitondra fanjakana ohatry ny tsy nisy izy ao mifihetsiny zany de comme si de rien n'était ozy izy namana faniry teo a ny fihetsiny a sy ny zatra nataony enina taty aorina ara mba nandalo teny ve moa izy ohatrany tsy nahita a tsisy mbana tanaty Facebook eo izy nanoratra zay indrindra mantsy de leteriananina segondra vitsy ara ny teneny fa tsy mba fomba malagasy nge ray minitra fahanginana raha hoan'ny fahatsiarovana fa reny zavatra tsy mila ray minitra reny fa tonga de hoe tongotra katoka aloha de afaka nataony nanovan'ny organisation satria nisy tranga vaovaon'ny sio zany tao ambadika tao zava-dehibe amin'ny malagasy manko député fety zany hoe aina sy raha latsaka zany zay indrindra ka le izy izy tsy misy fomba farafaha kely ny faran'izay kely tokony nataony sy nasehoany a nandritra ny reny loza ny tranga teny mamasiny reny mitamberina ato an-tsaiko ny teniny tam'izany fotoana tsisy nahavita ohatr' zao teto asitsika fa vady marobe eto am'ty isoroana ny loza sy nretraretra inona fa tamin'ny fitondran'Andriamatoa Andry Rajoelina firy ny olona namony ainy eny vo nanomboka nanakorotana nyty fireneny ity izy nanomboka nanakorotana ny fitondran'Andriamatoa Marc Ravalomanana izy tamin'ny taona 20 ny natombony a zany fiomanana ho fanonganam-panjakana izany firy ny namony ainy tam'izany raha nitarika ny fandrobana ny ekipa n'Andriamatoa Andry Rajoelina izay izy ny lehibeany tam'izany fotoana teny nalakely raha nandroba teny firy ny maty tao may kila frehatra arak'ilay fomba fiteny firy ny namony ainy teny amin'ny fafito ny volana febroary firy ny namony ainy fa tamin'ny 20 sorarivo koa mbola nisy ihany keo zany de io ndray fa nitrangy zany nandritry ny fanokafana ny lalao an'Nosy satria tsy matotra ianareo tsy hainareo lay mitantana mifantoka tsy misy préoccupation anareo afa-tsy ny jeu des îles de toniny hoe milamina ho azy io zavatra io fa alefa l izy fefa io le kianja de mody novavanareo de novana bary ihany anarany de mody ninapina ny vavady fa ny fiomanana raha ny omana toy ny nataonareo amin'ny fomba fanakanana anay reny ianareo tany amin'le fitsidiaparitra zay nataonay de tsy nitrangy reny olona ny reny ary raha nandany vola be mihoatra n'ireny koa satria lizy rehefa diniana lizy zao manko vao mivory eo nivony gendarmerie sy ny mpitandro filaminana amin'ny akapobeany mihitsy niaraka mivory ny tampikarakara zany eo nivony kozy hoe ahoana ny atrehana le finale amin'ny basket de volley baria sinsisy de gagitsika zay ay ve zany zao vao misy n'le tena endriky le fifanantonana taorinany le zavatra nitranga de mahavarina ihany le izy nefa retolo reto may mivory rehefa hoe anao zavatra eo amin'ny magroberirika ny tim anao fankalazany ny anniversaire ny tim anao a congrès régional anao a congrès anao a redynamisation ny tim de mivory zareo mahavita fivoriana ary mahay manetsika mihitsy ny rafitra rehetrarehetra ny fitandrona ny filaminana fa ay rehefa tena mandray andraikitra amina resaka professionnalisme an'le tena asa zao a raha jeu des îles mauvaise gouvernance zao mba vitanareo amin'ny fomba ikarakarana azy mainka fa raha ohatra ka misy jeu de la francophonie efa ndraisina tetonge zany raha sanatsiny zany ka hoe tsy maintsy andray tsika ohatra ny kanina nankozafa fotsiny aza mondial moa azy amin'ny resaka an'zanyko ny jeu des îles raha zao mba ainiko ahoana ny eritreretanao an'retolo reto avita andray jeu de la francophonie avita andray kanina na andray coupe du monde aza manofy an'retolo reto fa ngamba de fafambaraka tsy hitanono tena voasoratra anatin'ny Guinness ny soratra mihitsiny zany sao zavatra nitranga député fetra ty resaka musée tsika fa na zany na zany misy vaovao maro samihafa ihany ho resantsika aloha député fetra arotsantsika vetivety vaovao zay avy amin'ny antoka MM telo zany faly vetivety ho vakitsika le izy zay mifandraika tamin'ny omaly any momba n'le fizakana ny zom-pirenena ho an'ny Rajoelina zany de ho vakitsika vetivety le izy tsy ty faly le MMM resantsika iary nametraka taratasy fanamarihana
mahakasika ny zoam-pirenena frantsay ny filoha andry rajoelina eny ny fitsarana mbaratonga voalohany etsy anosy ny antoky mmm zay tarihany metarary jarakotomalala efa nanao tsinotsinona ny zoam-pirenena malagasy izy matoa ny zaka ny zoam-pirenena frantsay ho ny tao amin'ny antoko mmm zany de ampanarahantsika nyty angamba n'lay taratasy lay mampahafantatra zany a ny fanatanterahana ny fitsarana ny fahenina ny volana septambra vakitsika vetivety kely fotsiny izy député fetra zany satria ity moa vaovaoko avambety amin'ny herinandro zany ho atsika vaoaka malagasy a dia tokony hiatrika fitsarana andry rajoelina amin'ny fahenina ny volana septambra mikasika indrindra ny fizakany zoam-pirenena frantsay satria nisy fitoriana moa zany io le izy a signifié izy en tête de présente et laisse copie Cher Andry Nirina Rajoelina de io zany a demeurant de tonga de ao amin'ny lapa mihitsiny zany le toerana zany a no namatanana anazy zany a ny procureur ny république ny tribunal de première instance Antananarivo no nandefa an'izay zany fampahafantarana ho azy zay voakasika zay zany de mazava mihitsy le izy hoe de la requête introductive izy en instance adressée à madame le président du tribunal de première instance zay tamin'ny fahaefatra amby roapolo ny volana aogositra zany a izay dia misy signification zany a nalefa any am'le voakasika le voatory de nga Andry Rajoelina de ty le izy zany a mba ho hitatsika le izy d'avoir à comparaître mba iseho zany et se trouver mba ho hita le mercredi 6 septembre 2023 à 10 heures du matin, à l'audience et par devant le tribunal de première instance d'Antananarivo. Statuant ici en matière civile, c'est au cabinet de madame le président du tribunal porte 108 annonce à Antananarivo. De hito mazava tsara pour s'attendre au terme de l'article 42 et 46 du code de nationalité malgache. Mazava tsara zay voatsika voaka malagasy atsona zany a hiatrika ny tribunal Andry Rajoelina amin'ny fahaenina ny volana septambra ho avy izao araka izay fitorenana atao azy zay momba ny fizakany zoam-pirenena frantsay zany hoenony izy momba ny 12 sy ny 4 anatin'ny code de nationalité malagasy maromaro fa ity moa zany de resahana ato zany ty député mba ho fantatry ny rehetra ty vaovao ty satria vaovaoko avambety mety manakambara kely député alohan'ny hidirantsika lafa zavatra todika amin'ny tomponandraikitra ao amin'ny fitsarana mbara tonga voalohany raiso mitsara mieno manraisa fanapahan-kevitra enoy ny fieritretanareo alohan'ny andraisanareo fanapahan-kevitra makasika io raharaha io raha izay faro enoy ny feo an'ireo atoko politika maro ny akamarony indrindra ny atoko rehetra misy eto amin'ity firenena ity na ny lehibe na ny salatsalany na ny madinidinika tsy nisy tsy niteny teto na ny firaisamony pirenena makasika an'izany zoam-pireneniny filoha Andry Rajoelina izany ary mino fa tsy mila tenina hoe manam-pahaizana manokana ny fandikana sy ny famakina sy ny fahazahoana zany andiny 220 voalaza ny code nationalité zany dia zay ny any tenika any namana faniry hoe okzay le ana fa ny corruption misy corrompu eo de misy corrupteur misy mpanao kolokolo eo de misy lay mpanao kolokolo eny zay moa zany hoe corruption tsy maintsy misy andaniny sekilany dia mieritrereta daholo ianareo rehetrarehetra fa araky ny teniko teo tany amboalohany raha ndresaka n'lay raharaha anankiray teo de hoe efa ho avy le addition efa ivoaka le note tsy maintsy andoza elany ianareo tomponandraikitra tandrify zany teny ataoko izany ary ho adiny ny vahoaka malagasy ianareo solotena ny vahoaka izay na ho anay ihany ko aza mitombona koa zany teniko zany ho anay solom-bava-bahoaka miteny amin'ny mahasolom-bava-bahoaka fa valable ho atsika rehetra na olom-boafidy na olom-boatendry zany zavatra rehetra resahako zany ary ana mafisako lay teniny hitazomatsika azy tamin'ny teniny filohany ACC teo hoe raha nanomboka an'izao fandraisananjarako zao ny tenako de hoe tazominay amin'ny teninao ianao fa satria matotonga matory anao zany feo zany dia nisy manaiky ianao zany fa nisy zay endrika fandrira rano zay resaka tsy fahamatorana resaka mbola mauvaise gouvernance très mauvaise gouvernance ataony zao mpitondra ankehitriny zao tena tsy fahaiza mitantana inona moa ny antony tsy ao le izy satria any musée tsika vo iresaka an'izay rehefa avy eo fa hoe ny orina tao ambony inona moa zao fitondrano zao de eo ambonin'ny lainga
teo amboniny oeraoera teo ambonin'ny fandrobana teo amboniny resaka hoe fangalana keriny alatra lay fahefana nangalarina zay ny orenina nzao fitondrandrao tsy mahagaga satria ny zavatra rehetra ny toeriny lazainy vahovainy izy ndray mivomaika nampitombo avo fireny lay fahavoazan'lay firenena ary nanao an'zay fanaparapahefana izay atao hoe mitsika irainy mba nafahany nazo ny fitondrana nangalatra n'lay fitondrana sy nandroba lay fahefana teo ampelatana ny olona voafidy de zao ny vokany tsy mahagaga raha izao ny zavatra manjo atsika ka mila tonga saina ampifandraisiko amin'ny teniny faniry teo raha namakafaky izy mahakasika an'lay zava-mitranga sy misy any gabon am'izao fotoandrao reny ny olona famandray andraikitra satria ny eritreritra azy mbola mafy be lay filoha de namadika ny vokatra de hita fa ny avany anivon'ny fanoerana no efa raha nytena izy ny tokony bata amin'ny fandresena rariny loatra raha nijoro ny eo anivon'ny tafika sy ny folo anda hoan'lay tanyrazana hoan'lay vahoaka fa tsy hoan'ny olona ray sy ny mpanaradia azy zay fisaina am'ratsatanana sisa ary isaorako reo fa satria sahako ny milaza an'ity nisy le tany avaratra tany ny teny ianao hoe misy manao antso ireo be ny tanàna mba hirotsaka ny florajoelina zay manko zany zao am'y terinandro ty ampiasaina mafy mihitsy indrindra rena azo tetezana pompeta moto sy ny sisa de aprisiana mafy nareo metso am'le firotsana za tsy afaky ny anonona eto fa isaorako ny fahasahinanana n'lay be ny tanàna amy tanàn-dehibe anankiray zay eo avarabaratra eo ny laza taminay izy ary nyresaka taminay lany tamin'ny lokonareo volomboasary izy fa iditra ao anatin'ny KMMR zany olony zany fa efa tena resy lahatra amin'ny fahaiza-manao sy ny hoe ny olo-tokana araky ny fijeriny dia tsy mila tonongontsomo lay olona zany fa ny kandida zay hotoananay dia iaradia aminay io olona io makasitraka namana rehefa nahatsapy ianao fa voarebireby anareo voafitaky anareo ary ianao manana ny vahoaka anao any amy toerana lana ianao be ny tanàna makasitraka indrindra fa ifanoanytsika ifanampytsika raha mbola misy ny afo mbola manao antso izay raha mbola misy ny afo any manao antso apahibe maso tsy manakatim-baravarana rehefa misokatra amy varavarana hoy namana faniry vonina andrainy rehetra izay na inona loko indrindrandrindra ianareo mpanambola mpanaradi na ianareo mbola tsy manana fahasahina satria ny loko volomboasary ny nahalana ianareo tsy maninona afaka mifampiresaka ty ambadika isika fa tena hoe raiso ny fanapaha-kevitra enoy ny feo mifieritra retanareo toy ny antso nataoko tamindreo le mpitsara teo raha natateraka n'zany fitsarany zany amy fahenina ny volana septambra toy izay ihany ko ianareo olomboafidy olombotendry tsy mikatona ny varavarany aty anivon'ny KMMR manatona anay fa tsy manilika izay tsy ranony kopy itsika ka tonga namana vao mavomavo fa menameny zay musée 49 de ozy izy le raha misy ka zay sady ndray zay ny de efa miblizatra 49 de 409 de efa mamaky tsy natao azy lay chiffre na le kajy akandrina tsy natao azy ka indrindra no ahatongavatsika ianareo ny te anaonao an'iny musée te iny matsy de ho aviko izay satria zay manakambara tsy haiko namana faniry ny aza zao de izy ty za mihitsy no miteny an'ity fa tsy nanontaniko amy député fetra ty fa mitogagy izy zao de za koa zany zao député fetra satria député fetra lehibe tany Tomasina zanaka mpiasa mpanjakana mipetraka tamina tramom-panjakana manana andraikitra lehibe eto amin'ny firenena tany miaramila tao koa no nanao ny service légal ny tompokola dadanay tao amin'ny tafika frantsay ary anisany nanana andraikitra lehibe misy tam'zany hoe tena raha-mpanjakana zany de te heritreritra hoe zany le trano mipetrahanareo tany zany député fetra azo atao musée de zay aloha zao ny tsy fantatra hoe azo atao musée ohatra tao anatin'ny enimpolo taona ohatra mbola tsy nisy an'zany mipetrahanao tao izy de azonao atao épicerie ve satria fa tokony izy fandimbiasana ho an'ny mpiasa mpanjakana fananam-panjakana fananan'iombonany io dahoara député ka makasika an'ity musée anareo ity marina de voalohany indrindra aloha tsy ratsy la hevitra le hevitra io afaka manangana musée zany inona moa le atao hoe musée koa aloha fantatr'ireo olona reo na reo olona satria zao moa tsy mody fomba nitondrandrareo azy tsy nahafantatra mihitsy ony izy ohatrany tsy nahalala izy fa initiativa nyreo le asana initiativa nizy moa zany la izy dia ny any zavatra tonga de teneniko voalohany dia satria mba ahafahana ndray mbola akoatra ny mitovy amin'ny fanaovana fitaovana n'lay jeu des îles mba ho tremplin électoral n'lay filoha dia nanangana n'le musée ndray izy de mody tsotra mody hoe tsy isy tsy au courant mihitsy eny ary tsy maninona satria ve
namoaka n'ilay boky kely izay mirakitra ilay boky mirakitra ny tantaram-piaina ny filora valomanana izay mitondra ny lohateny ady amin'ny fahantrana sy ny olona maresy amin'ny fahantrana ny olona nena fahantrana dia ny tantaraina tao hatramin'ny atsipriany zany hoe tantaram-piainany ny zatra ny ainany hatramin'ny fahazazana ny fitaizana sy ny sekolony lalovany dia iny ko fa mba namoaka koa ny akilany satria manenjika mpanenjika iny ianareo any no teny mpanenjika tozoro afary tsy sanamoaka boky ina moa no olazainao anatin'ilay boky ka etony indry zay tonga am'izay namana faniry hoe ohatra ny asika kela eto na ohatra ny hoe satria raha musée anao ohatra ny karazana raha boky reny dia nisy hoe biografia n'ilay filoham-pirenena ohatra mba maniry zay mba hainao an'izany sy ahitan'izany andre matofolosi nareo mpiara-miasa aminy ohatra amin'ny frigo aloha ny hitanay tao tsy haina tena izy moa reny na frigo vao mividina tery ohatra masika kely tery amin'ny korotsa kely tery esa tsy fantatro marina nisy an'ireo lay uniforme any raha aman-dreniny any rainy raha mbola tao anatin'ny tafika izy tamin'izany mbola aovy izy tsy fantatra aloha dia misy zavatra fa madinidinika fa mampametra-panontaniana dia hoe ary mba rehefa tany am-pianarana tsika nanomboka tany amin'ny primaire dia misy foana le photo de classe raha ohatra anao kiresaka mahakasika ny tantaram-piainanao dia ohatra ny mba manomboka amin'izany aloha le fiainana rehefa tsy nanana sary fa mety nanana ny sary taminao voateraka vao aotra taona ka hatramin'ny fahatelo taona zay le ohatra ny resaka tao ohatra eny iny nga mba mety nisy sary tao fa nanomboka niditra ny klasy primaire anao andre matofolosi nareo le mpikarakara mba asehoanay mba avoay kely azafady raha mba azo atao satria raha musée zany tokony mba hisy fahatsiarovana o hisy zavatra azo raisy tanana sy tsy azo raisy tananao mety misy sary ao mety misy tantaram-piainanao sekolony lalovany tany amin'ny primaire o iateo tany amin'ny ambaratonga voalohany ny ambaratonga fototra zany sy ny tany ambaratonga faharoa mba tiany ho hita dia hoe zao le izy mety tokony misy mba reny note tany am-pianarany reny na reny relevé des notes ny tenena ny teny frantsaise na ny bileta hoe mba nanaona moa mba manahoana mba asivy sarin'ilay sekoly hoe taty izy no nianatra dia aiza le photo de classe mba ahoana ho ny hevitra mpanabe tamin'izany fotoana satria zany modely ianao am'izao fotoana zao zay zany ilazana azy raha eman-dreny ianao am'izao fotoana zao satria anao filoha-pirenena tokony mba misy hevitra ireo mpanabe zay ny kolokolo anao sy nanabe anao tamin'izany fotoana zany na tany amin'ny sekoly ambaratonga fototra ho iateo na ny ambaratonga faharoa na tany amin'ny lycée moa zany ny azo ilazana azy dia ny tany amin'ny université toraka zany ihany koa na tetatera na tany ivelany dia inona am'izay koa ny ambony hafa rehetra nanao fanatanjahantena ianao tsy maninona nanao karate ianao andre matofoloha araky ny teninao sy izay midanina moa anao zany zao tsy mba nisy sary ve tahiry taminao nandray le amboara tsy mba nisy ve zany rehetrarehetra zany satria ianao no niteny an'izay mahatonga anay mametraka fanontaniana te aizy zany sary sy tahiry zany ny tokony nisy fampalalam-baovao gazety hainao manjery nanatrika tamin'izany fotoana mba tadiavo tadiavonareo zay nanana le initiativa na mba meo azy andre matofoloha meo azy zany raky tsary tahiry tsary manambary zany mba ahafahany vaoaka malagasy mahita hoe ay tena modely marina tamin'ny fitaizam-batana fitaizantena tokony alay tahaka zao olona zao fa filoha-pirenena izy am'izao fotoana zao jereva nge notany tany am-pianarana jereva nge reto diplômany jereva nge reto lalana ny diavany teo amin'ny firenena mba jereviny nandre matofoloha maro karavalomanana tamin'ilay boky voanavoaka ary eto dia mbola manambara amintsika anao kely pub mariny hoe maro ianareo no azo izany fa mbola misy ao ary mbola anatoty isika raha mbola ilaina fa mbola maro be lay boky kely mirakitra ny tantara ny filora valomanana hatramin'ny fahazazany nandra-pahatonga ny teo amin'ny toerany filoha-pirenena sa hatramin'izao vaninandro iainantsika izao hoe inona ny fitaizana na tany am-pianarana ny fianarana rehetra ny lalovany araky ny teniko teo zay angatantsika amin'ny mpiara-miasa n'andre matofoloha sy ny fianakaviana mba avoay ireo mba ho jery anay fa adidinareo no mamoaka izany rehefa nanao musée ihany ianareo fa tsy zay tianareo ase hoe frigo dia nyteny andray aman-dreniny dia nitoerana mipetrahany tsy resahako tsony hoe afaka anaovana musée ve ny trano mipetrahanay indray aloha tsy niditra tam'izay zay namana faniditra satria fantako fa tsy nivaly ny avy hatrany tsy fananany manokana io natao anivony tao ohatrany eo amin'ny akademia miaramila moa no misy an'io toerana 409D io dia zany mbola fanapara-pahefana zay le mbola hoe inona ny resahantsika teto tamin'ilay any hoe raisindrareo toy ny fananany ny fananana iombonana ny fananam-panjakana eny hatramin'ny lalàna hatramin'ny tanàna ao satria nefa mpandalo mandalo mpanofa
fa tsy tompony a na iza tompony faefanana olom-bofity eto am'ty fireneny ity locataire nareo fa tsy propriétaire zay zay ntsatsarotra tamin'ny musée ny asa raha misy ny zavatra hoe musée aloha zany eny am'boribory tamy fahadimy le rahan'ilay arivony zay indrindra mantsy de iny moa nisy nanao karazana anarana fa za tsy te hiteny koa de asa misy tanangana musée koa le izy de vitevitra fafantaraka an'le musée ny raha ohatra hoe olona nyresana faravaratsy mba tsevo ianao zany de mba ny olona mahatsiaro anao hoe zay manetry tena no asandratra fa zay manantra tena no ahetry de vitevitra mbola misy anoizatsika azy mahakasika ny musée agna manitako ampy zay a fa efa faraparanana satria efa tonga amin'ny fotoana zay tokony hamaraparanana zao fandaran'zao sika dia aza atao fitaovana efa mitafy enatra le firenena ndre matofoloha sy mpitondra fanjakana efa mitafy enatra indrindrandrindra mahakasika ny fikarakarana ny lalaon'ny nosy de zao ny olana ao anatin'io zavatra io mbola mandeha foana le kitrano atrano mandeha le fisehosehoana ny ohatra anankiray ny ainako iaho de misy an'reo za tsika tsy miditra tsony am'zay fomba nazahoany zareo ny tsenambarotra ny amin'ny fitaterana misy karazana Hyundai reny de neniko marika an'le fiara reny zany ny marobe ao anatin'ny fitaovam-pitaterana hitaterana an'reo mpandray anjara am'zao lalaoan'ny nosy zao akoatry ny fitohanana ny fifamoivozana satria tany amboalohany a dia nisy moto manokatra ny lalan'reny olon'reny asaina mijanona avokoa atao tsinitsinina le vaoaka fa ny atleta zany te hisehoseho hoe ajainay nareo délégation na vahiny tsy maninny zay nefa nataonareo fa ny faharo tsy nisy loatra tsony fa manomboka miena ireo ilay moto mitarika n'reny le délégation na reny karazana Hyundai ohatra minibus ohatra ny espace reny izy a de ny tena olana misetrasetra lay mitondra n'reny fiara reny satria tsy hoe rehefa mitondra délégation fa indrindra reny mitondra ny Mauritiana aloha no saika ny fandona taminay misongona ao anaty fiolahana fa mandefa feu de détresse zay le olantsika gasy mihitsy zay le olantsika gasy manana fahefana kely hatramin'ny mpitondra fiara sy mpitondra n'reo atlety reo dia miseho amilay mila anao loza mila hitranga ny accident satria ao anaty fiolahana hoe raha tsy ny ala lay fiarako de fanofanao a bizou tamin'lay fiara netiny reny olony reny mba jerenareo mpitondra zany nareo comité d'organisation ianareo mpitondra fanjakana hoe tsy hoe akory rehefa mitondra délégation na mpandray anjara na atleta atao anatin'ny jeu des îles na lalao nosy de manana fahefana rehetra na misongona ao anaty fiolahana tsy hoe rehefa misy détresse le fiara iny raha tena izy ny feu de détresse a zana my maha détresse azy zay de ampiasaina rehefa manan'olany ianao hoe maty ny fiara tratrany tsy azo anoarany ianao zay vo alefa ny feu de détresse ka nandeha ody ara zalahy satria misy an'lay taratasy iny eo amin'ny fitaratra eo anoloana de misisisika misetrasetra tandremo fa raha misy maratra ao anatin' reny fa tsy vita mora mifanimban-javatra ao anatin'reny ka mipetra tsara aza manaraka ny fomba fanao ny reto mpitondry reto miaingamy alohany atrany rehefa tsy te ho tara ray zay resaka fiara faharoa resaka sakafo asa rehefa nyresahana namana faniry teto tamin'ity herinandro ity ny fitarainana ny comorianina ny mauritiana ny réunionnais ny mpilalao badminton ny mpilalao tennis reo le arbitre tamin'ny lalao baolina kitra sy le mpilalao baolina kitra lesa tratra ny intoxication alimentaire mahamenatr'olona de zao ara inona ndray mbola ambaranareo lazay fizay ndreny na misavy an'reny nanahoana nareo fa tsika mbola ivoaka ao le addition sy le noty hoe ahoana moa ny tolo-barotra tamin'reny zavatra reny iza no miandraikitra an'reny tena nisy fisafidianana ve araky ny tena traikefany sy ny qualitéany fa manala baraka tena hoe mikorotana ambony ambany mbola araky le teny teo très mauvaise gouvernance mbola tsy faiza mitatana mbola misy corruption sy kitrano atrano avoiny marina am'reny rehefa vita ty lalaon'ny nosy ty hoe fomba ahoanany nanomezana zay mpikarakarahandreny satria ty anankiray ty nytsetsatsiaritra farany misy azany hoe sakafo ony avy any amin'ny mpanao gazety vahiny ty eny amy CCI ony ny sakafon'le anina no aterina ny sakafon'reo mpilalao sy ny délégation any amin'ny aksandra ony le mpilalao tennis zany io tsisy mihitsy le izy de misy manoratra ndray zareo aleonay mahazo sakafo satria mikorotana lay fanaterana lay zavatra lay filivrena nlay sakafon'reo le mpandray anjara de zao ny tenin'reo le mpandray anjara aleonay mihinana vary mangatsika fahaterony anay na amy folo atoandro ara de tonga fa tsy mampaninay fa aleonay mihinana sakafo mangatsika
toy zay tsy mihinana mihitsy a fa zay mbola hiatrika fifaninanana sy lalao rehefa avy eo zany ny santionany ray ao anatin'ny maro anaovan'ny olona mba vakio miantso atsika hainao manjery tsy sanatria akory fanaratsiana fa afahan'ny mpitondra mikarakara satria miakina amintsika malagasy fa tsika ny mpandray efa telo taona ny nahafantarana fa andray an'zany lalaon'ny nosy zany isika tsy resaka tsony any tana masoandro tsy vita tsy natomboka akory a hoe andraisana n'zany lalaon'ny nosy zany fanjatra tiako tenenina de hoe aok'zay rea ovay lefa mindro ovay le fomba fanao a tandremo manao toy ny tany atoerakafa tany fa miantsony miaramila raha sanatry mivavaka misy zany satria raha ny kotiny zao fitondrana misy zao no resahana dia fa mirefarehefa amin'ny tany a ka raha mbola mieritreritra hoe andresy premier tour ao anatin'ny tompona andraikitra dolo naseni na ny ACC zay ho tazomitsika amin'ny teniny tamin'ny tenina atao am'teo hoe 23 any mampatsiaha ampiaino e tamin'ny fahatelo ambyroapolo ny volany tingeny tokony efa nametraka ireo atotataratasy izay ilaina amin'ny firotsahako fidina na amin'ny makandida ireo izay maniry ho kandida ampy ve efa nanomeny zany ve sampandraraha-panjakana tarify izany ny valiny de tsy avy atrany inona ny antony jeu des Gilles aloha izao sakanana ny tany amin'ny andi bypass aiza le fanapaha-kevitra notiny raisin'ny filohan'ny ministry ny aty tany zay manana andraikitra goavy reo anatin'izao zavatra rehetra zao ia teo tsy afamiala ianareo amaranako azy a ho avy le noty ho avy le addition eritreto any a mandrapiresaka mandrapitafa tompo klasy tompo vavy makasitraka tamin'ny fanarahana ny fandarana miara-monja teto amin'ny MBS radio mada averiko any aminao namana faniry ny fitenenana ho famaranana n'zao fandarana androany alarbi zao a makasitraka atsika rehetra naharitra ny ainao amin'ny manaraka ingray tompoko de velo pakasitrana ny solomamboaka ny Madagasikara fetra raha lamizafim-bololona isika mazava ho azy voafidy teny ambobolo tany fadimy ary filohan'ny vondrona parlementaire ny antoko tiko Madagasikara mpikambana ambolo politika nitondra n'izay fanazavan-kevitra maro samihafa izay tamitsika tamin'ity maraina ny alarbi fa telopolo ny volana aogositra ity tahaka izany ihany koa ny namantsika arakotoandrina Mortarson Alleluia niaraka ny rina arabe mananjara ny teknisiana rehetra ny mpiaramiasa eto amin'ny MBS fahitalavitra sy ny onjam-peo ary ny radio mada ianareo zay nanaraka ity fandarana ity izay no masaka azona roso dia manome fotoana indray ho an'ny rapitso amina ady efitra sy vaovao maro samihafa toko lasy tompo vavy makasitraka tompoko